À l'intervalle de deux personnes, il y a un démon au milieu. Et qu'est-ce que ce démon fait? Il prend ses deux mains, il met dans le cœur de deux personnes qui sont à ses côtés. Et pourquoi il fait ça? Les pasteurs sacrifient les âmes. Alors pourquoi ils sacrifient les âmes? Ils sacrifient les âmes pour le prix de la gloire de ce pasteur. Parce que le pasteur veut s'habiller, le pasteur veut avoir sa protection sur lui. Alors, l'extérieur. À l'extérieur, il y a les anges qui sont là-bas. Les anges qui entourent sous forme de clôture. Il y a les anges qui sont devant et qui ont des distances bien déterminées ou des limites bien déterminées. Après, à l'entrée, il y a des anges qui font deux colonnes. Alors, les anges qui sont dehors, on doit savoir que devant les églises, lorsque je parle des églises, l'endroit où le pasteur craint Dieu, le pasteur est en alliance avec Dieu, la présence de Dieu est à l'intérieur. Il y a un combat permanent. Ce combat ne s'arrête pas. Nous pouvons quitter l'église et rentrer à la maison. Le combat est là. Le jour où nous reviendrons, il y aura toujours les combats. À chaque seconde, il y a des combats entre les démons et les hommes. Les démons sont de l'autre côté. Alors pourquoi ils combattent? Ils veulent entrer à l'intérieur. Et entrer à l'intérieur, premièrement pour les pasteurs, ils veulent détruire la vie spirituelle. Car les pasteurs. Alors, comme ils ne parviennent pas à détruire la vie spirituelle que le pasteur a, ils vont maintenant regarder le fidèle. Alors, quels sont les fidèles qu'ils regardent? Ce sont des fidèles qui n'éteignent jamais leur téléphone avant d'entrer à l'église. Ce sont des fidèles qui sortent dehors pour recevoir des appels lorsqu'ils sont dans les églises. Ce sont des fidèles qui sortent sans rien faire dehors lorsqu'ils sont dans l'église. Et qu'est-ce qui se passe? Tu étais à l'intérieur, ton téléphone a sonné, tu pars causer dehors. Alors tu ne connais pas là où les anges sont limités. Lorsque tu quittes la limite des anges et tu vas de l'autre côté, tu n'es pas protégé. Alors les démons viennent vers toi. Et lorsqu'ils viennent vers toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont seulement te toucher. Lorsqu'ils te touchent, ils t'enlèvent le message de mort que tu avais. La bénédiction que tu avais réussi. Lorsque tu entres à l'intérieur, tu n'as plus de bénédiction. Raison pour laquelle tu étais dehors lorsque tu es veillé. Tu commences à regarder l'air. Tu es devenu impatient. L'impatience là, c'est les démons. L'impatience là, c'est les démons. Donc tu étais sorti, tu rentres, tu commences à regarder l'heure. Et lorsque tu regardes l'heure, tu deviens impatient. Là, le message n'entre plus. Tout ce qu'on fait là-bas, tu n'en bénéficies pas. Pourquoi? Parce qu'on t'avait enlevé ce que tu avais. On t'a vide. Tu es entré vide à l'intérieur. Il y a d'autres personnes, lorsque tu rentres, tu commences à somnoler. Et tout ça, ils ont fait cela pour te retirer la bénédiction que tu avais. À d'autres personnes, lorsqu'il est sorti dehors, ils peuvent mettre l'esprit de mort. Entrer à l'église, comme le pasteur craint Dieu, l'esprit de mort ne va pas réagir. À sortant dehors, c'est alors qu'on connaît des accidents, qu'on connaît des massacres, on connaît beaucoup de choses. Mais sur la terre, les gens jugent Dieu facilement. Seigneur, la personne qui revient de l'église, comment tu n'as pas pu le protéger? Comment on a pu le faire quelque chose pareil? Comment on a pu le faire ceci? Or, vous ne savez pas que la personne n'a pas obéi au Seigneur. Lorsque tu viens à l'église, tu entres, c'est jusqu'à la sortie. Aux personnes qui sont protégées par les anges, lorsqu'ils sont dehors, c'est qui? Lorsqu'une personne va dehors pour chercher un fidèle qui vient, mais qui se perd, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'endroit. La personne est protégée. La personne qui part chercher des papiers mouchoirs, de l'eau pour les serviteurs de Dieu, cette personne est protégée. Pourquoi? Parce qu'il est en train de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Là, tu es protégé. Mais si tu sors de toi-même, tu n'es pas protégé. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Les deux colonnes des anges qui sont à la porte, c'est pour ramener chaque chrétien dans sa maison. Après le culte. Mais pour qu'il te ramène à la maison, il faut remplir des conditions. La première des conditions, tu dois être chrétien. Lorsque tu parles de chrétien, ta vie doit être en ordre avec le Seigneur. Et la deuxième chose, tu dois attendre jusqu'à
jusqu'à la fin du culte. On ne part pas avant le culte. On ne part pas avant le culte. On ne vient pas en retard avec l'Église. C'est ça avec le Seigneur. Alors, lorsque tu attends que le culte prend fin, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous nous levons tous pour clôturer le culte, la personne qui clôture la prière ou le culte fait appel aux anges spirituellement qui sont dehors. Et lorsque les anges qui sont dehors se présentent devant, il prend dans sa bouche, dans la prière qu'il est en train de faire, une recommandation de retourner les chrétiens chez eux, d'où il vient, donc dans leur maison. Et pour qu'on te puisse te retourner à la maison, il faut des conditions. Être chrétien et attendre la fin. Si tu ne combines pas le deux, tu pars seul. Alors en sortant, les anges te regardent. Regarde, une maison donc qui travaille, je suis là. Toute personne que vous amenez, que ce soit votre bébé, la personne est avec son ange. Alors, les anges rentrent lorsque tu vas arriver dans ta maison et ils piétinent ensemble la maison avec toi et puis ils rentrent. Si tu arrives à la maison, toi, le culte finit à 19h, si c'est le culte de soir. Toi, tu rentres, le temps que tu pars chez ta famille, rendre visite, faire tout ce que tu vas faire, tu rentres à la maison à 2h. Sache qu'à 2h, tu seras avec l'ange. Jusqu'à ce que tu vas arriver chez toi et puis il rentre chez lui. Alors, à l'intérieur, il y a des anges qui nous accompagnent pendant la louange et l'adoration avec leurs instruments. Et ils sont un peu en haut, nous ne sommes pas. À part eux, il y a des anges qui font le service de protocole à l'église. Ces anges-là réveillent les gens lorsqu'ils dorment. Parce qu'il y a d'autres personnes à l'église, il y a une personne qui t'a réveillé, mais tu sens qu'on t'a touché. Tu sens qu'on t'a touché. Et ces anges travaillent en collaboration avec les officiants d'église. Comment? On leur donne au début de Christ le planning. Comment est-ce que le culte va se dérouler? Alors, je vais un pasteur lorsqu'il est en train d'enseigner, parce que le message vient de Dieu. C'est poussé par l'Esprit, le Saint-Esprit, et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le message vient de Dieu. Alors, lorsque le pasteur enseigne le message du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y avait quelque chose qu'il devait dire, mais le pasteur a oublié, parce que c'est une personne. L'ange doit rapidement venir avant la fin, lui dire que tu devais dire ceci, mais tu l'as oublié. Alors, la personne qui prêche se souvient que je devais donner cet exemple, mais je n'ai pas donné. Il prend l'exemple, il peut insérer ça. Lorsqu'il insère ça, c'est comme ça que le Seigneur avait donné son message. Ils peuvent aussi travailler avec le modérateur. Comment? Au moment où le modérateur est en train de modérer, il y a quelque chose qui devait se dérouler dans les cultes, mais il n'a pas dit. Ils peuvent utiliser les protocoles, ils peuvent utiliser tout officiant qui est sensible. Raison pour laquelle, par l'amour de Dieu, je demande à mes frères et sœurs qui interviennent dans les cultes, ils doivent être spirituellement sensibles pour recevoir le message venant de l'ange. Parce que pendant les cultes, on peut te donner un message. Et tu viens devant, tu dis, lorsque tu dis à l'officiant qui te regarde, on insère ça, ne pense pas du tout, c'est le Seigneur qui avait donné ça comme ça, et c'est l'ange qui est venu vous regarder, que vous avez oublié quelque chose. Alors, lorsque nous voyons la chair, on voit devant, il y a des anges aussi qui sont là. Les anges qui sont là pour recevoir quelque chose du pasteur et puis les transmettre aux fidèles. Tout serviteur de Dieu, lorsqu'il se présente devant pour témoigner, qu'est-ce qui se passe? Son corps sera troué, il y aura beaucoup de trous. Lorsqu'il commence à prêcher, il y a des rayons lumineux qui sortira des trous. Et ces rayons lumineux, c'est la parole qu'il est en train d'enseigner de la part du Seigneur. Alors aux anges qui sont devant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de regarder les fidèles qui sont dans l'église. Alors, lorsqu'il y a un qui manifeste la joie par rapport au message, qui reçoit le message, l'ange vient dans un trou, il prend la lumière, il vient de passer chez la personne. Alors lorsqu'il déverse chez la personne, il dit que c'est là, ça remplisse dans ta vie. Donc tu l'as reçu. Donc que tu vives l'accomplissement de la parole. Aux personnes qui servent le message, aux personnes qui disent Amen, aux personnes qui se lèvent pour manifester leur joie, c'est comme ça qu'ils font.
Alors ces anges sont rapides, ils ne travaillent qu'au moment du message. Parce qu'après le message, lorsque le pasteur finit, tous les trous sont fermés. C'est fini. Lorsqu'il rentre, il n'a pas ça. Mais lorsque c'est un debout, c'est alors que son corps est troublé. À part eux, il y a des anges qui gardent l'église parce que nous pouvons partir. Mais il y a des anges qui gardent l'église. Et c'est comme ça que le Seigneur protège et garde son église. L'église où les serviteurs craignent Dieu, les serviteurs de Dieu marchent en harmonie avec le Seigneur. Là, il y a beaucoup des anges. Alors l'ange m'a dit, on doit maintenant voir les chrétiens comment est-ce qu'ils quittent leur maison pour venir à l'église. Alors, nous étions partis voir les chrétiens qui viennent dans les églises où les serviteurs craignent Dieu. Parce que de l'autre côté, les gens viennent avec leur cœur. En tout cas, ils sont errés de venir. Mais l'endroit qu'ils partent, ce n'est pas des bons endroits. Beaucoup de gens qui vont dans des églises où le Seigneur n'y est pas partent avec tout leur cœur. Alors, arrivé à la première maison, c'est la première catégorie des gens. La personne se réveille à temps. La personne commence à faire tout ce qu'il a à faire. Il regarde la télé, il tourne, il fait passer les heures du Christ, les heures du culte. Si le culte finit à 11h, lui il peut se préparer à 10h. 10h20 minutes, il est dans l'église, ou 10h30, il ne fait que 30 minutes et puis il sort. Alors lorsque ces personnes venaient, ils entraient dans des églises où les pasteurs craignent Dieu. L'ange m'a dit, ces gens ont des yeux, mais ils ne savent pas voir. Ils ont des yeux, mais ils ne savent pas voir qu'il y a un Dieu qui est là-bas. Là où ils viennent, l'air encadré, spirituel, craint Dieu. On est parti dans la deuxième maison. Dans la deuxième maison, on a vu le jour venir. La personne s'est réveillée. Parce que la personne s'est réveillée. Qu'est-ce que la personne fait? La personne s'est réveillée. La personne se lave à temps. La personne sort de la maison. Et lorsque la personne sort de la maison, il commence à causer. Et sa causerie prend beaucoup de temps le long de sa route. Alors, la personne se souvient en retard qu'il part à l'église. Lorsqu'ils arrivent là-bas, l'ange regrette qu'ils ont des yeux, mais ils ne savent pas voir. Ils ont des yeux, mais ils ne savent pas voir. C'était vraiment un grand regret pour l'ange. Un grand regret pour l'ange. On est parti dans d'autres maisons. Et dans d'autres maisons, on voit une personne se réveiller à temps, se préparer à temps. Mais la personne va prendre l'ami qui est à côté. Alors l'ami qui est à côté a l'habitude de venir en retard. La personne l'attend. Lui aussi, il est entraîné par son retard. Et puis il vient. Souvent, il vient dans des églises où le pasteur craint Dieu. L'ange regrette. On est allé encore d'autres places. Et dans d'autres places, la personne prie Dieu, non Seigneur, ce que j'ai à faire aujourd'hui est très important. C'est un travail qui va me procurer beaucoup d'argent. Seigneur, aujourd'hui je n'irai pas, mais je vous promets, j'irai l'autre jour. Non, l'ange avait regretté. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut d'abord aller chez le Seigneur. Alors, l'ange regrette pourquoi? Parce que la majorité de ces gens qui donnent l'importance à l'argent par rapport à notre Seigneur, et ce sont des gens qui partent dans des églises où le pasteur craint, où il y a la présence de Dieu. On est allé dans une autre maison, une autre catégorie. Là, on a vu une personne, la personne dit, ah, si tu ne pars pas à l'église, il y a des questions. Hein. Mais je ne t'avais pas vu, surtout le pasteur. Mais pourquoi je ne t'avais pas vu? C'est monté, bon, que je pars seulement pour qu'il ne me demande rien. L'ange me dit ceci, tu vois cette personne, il part pour que les gens ne lui demandent rien. Comme il part pour que les gens ne lui demandent rien, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas rencontrer Dieu. Il ne rencontrera jamais Dieu. Pourquoi? Parce qu'il part pour les hommes. Il ne part jamais pour Dieu. Et cette personne restera comme ça. La majorité parte là où le pasteur, où il y a la présence de Dieu. Ça m'avait fait très mal. Ça m'avait vraiment dérangé. Ça m'avait fait très mal. J'ai dit à l'ange de me remettre. Parce que ce que j'avais vu m'avait abattu. Il m'a dit non, on n'a pas fini. Dès qu'on aura fini, je vais te retourner. L'ange m'a encore pris. Il m'a amené quelque part. Là où il m'a amené, on a vu une personne sur la terre regarder sa montre.
lorsqu'il a regardé sa montre, la première chose qu'il a dit, le temps s'enfuit. Il n'y a plus de temps. Il commence à courir. Alors il avait parcouru un long trajet. Après il a fait sortir l'argent. L'argent qui partait partout dans le monde. Les gens ramassaient de l'argent. Les gens ramassaient de l'argent. Les gens qui étaient dans des églises sortaient même pour ramasser de l'argent. Alors pour ramasser l'argent, la condition était, même si tu es dans l'église, tu vas voir que l'église ne va rien te donner, le Seigneur ne va rien te donner. Va ramasser l'argent parce que tu as besoin de vivre. Tu as besoin d'argent. C'est que tu prends l'argent, tu les rappelles en place à la place de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui venaient, lorsque beaucoup de gens venaient, lui il regardait le temps, il disait que le temps s'enfuit, que les gens viennent, Lorsqu'il a vu qu'il y avait beaucoup de gens, il a continué, il a fait sortir de véhicules, de belles véhicules. Les gens venaient, les gens ramassaient, les gens sortaient de l'église. Donc dans les églises, il restait juste peu de gens. Lorsqu'il a vu qu'il a beaucoup de gens, parce que la condition était la même. Donc, en tout cas, le véhicule que tu as vu, tu vois devant toi, a de la valeur puisque Dieu fait tout avec. Si c'est comme ça, c'est ok. Tu prends ton véhicule, pardon. Et puis, il continue son chemin. Il fait sortir des jeux d'hasard. Il en a fait sortir beaucoup. Les gens venaient, les gens jouaient. Les gens fouillaient même des églises pour jouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vois que le Seigneur ne peut pas te donner ce que le jeu d'hasard te donne et que tu dois jouer. Tu dois même fouiller l'église pour ces jeux. Alors, lorsqu'il avait beaucoup de gens, il continuait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit garçon et une petite fille, il les met ensemble. Lorsqu'ils couchent ensemble, il les laisse. Il change l'âge. Il prend un petit garçon et une petite fille. Alors, il a fait dans plusieurs tranches d'âge. Alors, moi, j'ai dit à l'ange qui était avec moi, regarde cet homme, il est en train de détruire le monde. Il m'a dit, c'est pas un homme, c'est le diable avec ses destructions, ses techniques de distraction. C'est quelques distractions sur la terre. Celui que tu vois là, c'est le diable. Il court, il regarde le temps. Alors tout ce que le diable fait, il le fait en fonction du temps. C'est vous qui ne savez pas que le diable sait qu'il a paix de temps. Il avait fait appel à Apocalypse chapitre 12, verset 12. La parole de Dieu dit, irez le ciel et ceux qui sont là-bas. Malheur à la terre et ceux qui sont ici. Pourquoi? Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix de temps. Il m'a dit, le diable regarde la montre parce qu'il sait qu'il a paix de temps. C'est vous qui ne calculez pas le temps. Il sait qu'il a paix de temps. Alors qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ce paix de temps? Il est en train de chercher tout pour entraîner l'homme dans la destruction. C'est que tu as vu l'amour de l'argent. Les gens vont à l'église et les gens ne croient pas que Dieu peut leur donner l'argent. Or, les gens ne reconnaissent plus que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Les gens ne les reconnaissent plus. Il m'a encore dit ceci. Regarde comment est-ce que les gens, l'amour de l'argent, leur entraîne dans beaucoup de choses. Les gens quittent l'église. Les gens fuient l'église pour l'amour de l'argent. Les gens ne croient pas en Dieu. Or, notre Dieu a tout. Il vient dans des véhicules. Il dit le véhicule représente juste la bonne vie que les personnes veulent mener. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander cette bonne vie auprès du diable. Ils sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient leurs femmes. Les gens ne croient pas que Dieu peut leur donner une bonne vie. Il m'a parlé des jeux d'hasard. Oh, les jeux d'hasard. Les jeux d'hasard qui viennent du diable. Cet argent vient du diable. Il m'a dit, qu'est-ce que le diable a fait avec le jeu d'hasard? Notre Dieu a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a pris, il a donné facilement à l'homme. Et il a dit à l'homme, désobéis à ton Dieu. C'est ce qui se passe. Et il m'a dit, l'impudicité, c'est maintenant ce qui est à la fin. Ce que tu vois ici, c'est l'impudicité. Et je te dis que l'impudicité, c'est le diable qui gère ça sur la terre. C'est pas un démon, c'est le diable lui-même qui gère ça. Et tu vois comment est-ce qu'il l'a fait entrer dans plusieurs tranches d'âge. Dis aux gens de faire attention parce que le diable fait tout en fonction du temps. Et il est en train de distraire beaucoup de gens.
Il m'a dit, viens voir la dernière chose, parce que tu dois rentrer sur la terre. Et lorsque il a dit ça, nous sommes allés quelque part, on avait sonné la trompette. Il m'a dit, la trompette a sonné, il y aura l'enlèvement. Lorsque tu iras sur la terre, tu ne pars pas pour enseigner. Non, 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 non. Le Seigneur t'envoie pour témoigner. Je ne prie pas pour les gens, je témoigne. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous aider en prière. Mais mon travail, la spécialisation que le Seigneur m'a donnée comme étant médecin sur la terre, c'est les témoignages. Les messages que je récite, je témoigne. L'ange m'a dit, tu dois rentrer sur la terre pour confirmer ce que les serviteurs de Dieu prêchent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé dans des églises. Pendant l'enlèvement, il y a quelque chose qui va s'y passer. L'enlèvement, premièrement, on commence par des églises. On est allé dans la première église. Au moment où la trompette avait sonné, il n'y avait que le pasteur dans la première catégorie qui était enlevé dans ces églises. Le fidèle, tous étaient restés, ainsi que la famille des pasteurs qui étaient dans les églises. On est allé dans la deuxième catégorie. Là, il y avait des pasteurs, mais un peu de fidèles qui étaient partis avec eux. On est allé dans la troisième catégorie. Là, il y avait l'enlèvement. Le pasteur, avec beaucoup de fidèles, qui écoutaient la parole, qui obéissaient à la parole de Dieu, était enlevé avec eux. On est allé dans l'autre catégorie. Là, l'enlèvement s'est passé. Juste un petit nombre dans l'église était enlevé, le pasteur est resté. Quel genre de pasteur? L'ange a dit, les pasteurs qui disent, vous allez faire ce que je vous dis, mais ma vie, ce que je fais ne vous concerne pas. Ces gens vont rester. On est allé dans l'autre catégorie. Là, il y a l'enlèvement. Beaucoup de fidèles sont partis. Le pasteur est resté. Et puis les fidèles. Et on s'est limité là-bas. Parce qu'il n'y avait pas d'église où tous les fidèles et le pasteur étaient partis. L'ange m'a dit, c'est à cause du reste que le Seigneur a dit d'insister, d'aller encore appuyer le message que le pasteur enseigne. Parce que si l'enlèvement se fait maintenant, il y a des gens qui vont rester dans les églises. Dis à ces gens de se repentir. Ça m'a fait mal. On a quitté les églises. On est allé vers la maison. Oh, dans des maisons. Dans d'autres maisons, il n'y a que des mamans qui étaient enlevées. Dans d'autres maisons, il n'y a que des papas. Dans d'autres maisons, il n'y a que des enfants. Dans d'autres maisons, il y a toute la famille. Dans d'autres maisons, il n'y a que papa et maman. Dans d'autres maisons, il n'y a que papa et les enfants. Dans d'autres maisons, il n'y a que maman et les enfants. Dans d'autres maisons, ils sont tous restés. On a quitté là-bas. On est tombé dans des rues. Des personnes marchent, les deux sont enlevés. Des personnes marchent, les deux sont restés. Des personnes marchent. Il y a une personne qui est enlevée, il y a l'autre qui est restée. L'ange me dit, Irène, dis aux gens que l'enlèvement est réel. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Dis aux gens de se préparer. N'écouteront la voix de la trompette que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Le péché fera de sorte que les gens qui vivent dans le péché n'écoutent pas le son de la trompette. Dis aux gens que notre Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. L'enfer a été conçu pour le diable et ses anges déchus. Dis aux gens, confirme ces messages parce que tu es venu écouter, voir pour aller confirmer que l'enfer n'a pas été conçu pour les humains. N'entreront en enfer que ceux qui étaient sur la terre, qui n'ont pas voulu écouter et qui ont refusé de croire. Parce qu'ils ont refusé d'écouter le message. Ils ont refusé de croire au message qu'on leur avait dit. C'est la raison qui les entraînera en enfer. Dis à ces gens. Dis aux gens qu'un jour, il y a les tribunaux du Christ. Ils passeront devant les tribunaux du Christ. Il m'a donné 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. La parole de Dieu déclare, il nous faut tous comparaître devant les tribunaux du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il m'a encore dit une chose, Irène, il y aura une balance à feu. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je vis de chrétiens. Des chrétiens. Il y a d'autres chrétiens où la robe a des
c'est la manière dont tu as servi les seigneurs. Tu as observé les lois de l'Éternel sur cette terre. Et la main de la robe aussi, c'est de la même manière. Les perles qu'on va poser sur le robe de certains chrétiens, ce sont le nombre des âmes que tu avais amenées auprès du Seigneur. Tu as beaucoup évangélisé, tu as amené beaucoup des âmes auprès du Seigneur, tu construis ton quartier, et puis il y a des perles qui seront mises. Alors, il y avait des chrétiens devant la balance. Dans la balance, il y avait la balance. La balance était dans le feu. Si tu as servi le Seigneur, on prend toutes tes œuvres, on le met dans la balance. Et la balance ne doit pas bouger. La balance ne doit pas bouger. Lorsqu'on le met, qu'est-ce qui se passe? Si la balance ne bouge pas, tes œuvres ne seront pas consumées. Là, tu as une récompense. Si la balance bouge, dans un seul coup, tout ce que tu avais fait comme œuvre sur cette terre sera consumé. Ce qui veut dire que tu ne seras pas récompensé. Alors pourquoi c'est consumé? Si tu avais servi le Seigneur, c'est qu'il y avait des murmures en toi. Tu n'avais pas bien servi le Seigneur. On t'avait poussé. Volontairement, tu n'as pas voulu servir le Seigneur. Tu l'as fait, mais tu n'étais pas motivé. Tous ces œuvres seront consumées. Et l'ange m'a dit, ce jour-là se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'a été l'œuvre de chacun. Alors, les gens que leurs œuvres étaient consumées, en tout cas, ils étaient sauvés parce qu'ils sont là auprès du Seigneur. Mais ils n'étaient pas récompensés. L'ange me dit, retourne sur la terre. Dis aux gens de se repentir, que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Irène, dis aux gens d'arranger leur vie. Dis aux gens que la mort n'est pas loin d'eux. Dis aux gens de bien servir le Seigneur et de dire aux gens de faire attention dans ce monde. Parce qu'il y a le diable qui est là. Il y a le diable qui est là. Il m'a dit, Irène, tu vas maintenant retourner sur la terre. Alors, on est arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'avais vu, il y avait mon corps qui était là. Il y avait aussi les médecins qui étaient là à côté. Comme il me touchait, il n'y avait pas moyen de me retourner. Alors, le médecin a pris du temps. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Et je crois que c'était déjà vers 23 heures. Ils m'ont pris. Lorsqu'ils ont vu que le médecin ne me touchait pas, il m'a pris. Il m'a fait rentrer dans le corps. Et c'est par là que je suis réveillée. Et je suis celle que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un message que le Seigneur m'a donné en 2013. Lorsque j'ai reçu tous ces messages, je n'ai pas voulu le dire. Les premiers messages, j'ai reçus en 2005. Les deuxièmes, j'ai reçus en 2013. J'ai caché ces deux messages pendant 10 ans. Les premiers messages, je l'ai caché pendant 10 ans, de 2005 à 2015. Le deuxième message, je l'ai caché de 2013 à 2015. Je ne voulais pas dire, mais à tout moment, j'étais dérangée par le Seigneur. Dans ma vie, j'étais vraiment dérangée. J'écoutais le Seigneur me crier dessus à tout moment. Irène, il y a des âmes qui doivent être sauvées par rapport à ces messages. Il y a des âmes qui doivent être sauvées. Mais j'ai regardé comment est-ce que je peux dire ça. Parce que moi, j'ai écouté, je les garde pour moi. Mais comment est-ce que je vais dire ça? Il a dit non, non. Il y a des gens. Et je n'ai pas voulu écouter le Seigneur pendant un long moment. J'étais vraiment dérangée. Jusqu'à ce que le Seigneur se fâchait contre moi. Le Seigneur m'a appelé Jonas. Le jour où le Seigneur m'avait appelé Jonas, c'était le jour où j'ai lavé les assiettes. Ça m'avait vraiment dérangé. J'ai compris l'histoire de Jonas. Le Seigneur avait envoyé Jonas à Ninive. Jonas a refusé la mission de l'Éternel. Alors je disais, Seigneur, mais il y a des pasteurs, il y a de grands pasteurs qui enseignent. Les gens ne veulent pas écouter. Alors à moi, une petite fille, lorsque je vais témoigner, est-ce qu'ils vont écouter? Le Seigneur me disait toujours, vas-y. Parle, les restes c'est mon travail. Parle, les restes c'est mon travail. Et gloire à Dieu, je parle aujourd'hui, le reste du travail c'est le Seigneur.
C'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur qui fait son travail. Et j'ai commencé à parler, à expliquer aux gens, et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est toujours derrière son message, il est derrière sa parole, il le confirme. Il le confirme. Peut-être il y a un point que j'avais parlé avec un ange. J'aimerais porter l'éclaircissement ou mettre le point sur les i sur un point. Alors c'est quoi? C'était au moment où je parlais avec l'ange sur la louange et l'adoration. Lorsqu'il m'a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'ange avait insisté sur quelque chose. L'ange avait dit sur la terre nous ne savons pas adorer Dieu. Alors le jour où nous saurons comment adorer Dieu, il y a des miracles qui se produiront d'elles-mêmes. Donc il y a des miracles. Par exemple, le pasteur ne te touche pas. Tu viens à l'église. Tu as ton cœur abattu. Tu as des soucis. Ton cœur a beaucoup de problèmes. Mais pendant la louange et l'adoration, tu ressens comme si on t'a donné ce que tu n'as jamais réussi. On t'a donné la paix que tu n'avais pas. Et c'est ça un miracle. L'ange m'a dit, lorsque vous saurez comment adorer Dieu, les pasteurs n'imposeront même pas le main sur vous, mais vous aurez la solution à vos problèmes. Peut-être aux gens qui me connaissent peuvent être surpris. Et comment est-ce que Irène peut dire ce genre de messages? Vous avez vécu avec moi, vous avez vu ces deux incidents lorsqu'on m'avait lancé la pierre, lorsque j'avais accouché avec difficulté. Et après mon accouchement, il y a eu des choses qui étaient arrivées. Mais comment Irène n'a jamais relaté cela? J'avais peur. Je voyais que si je dis ça aux hommes, les hommes ne peuvent pas écouter. Mais le Seigneur m'a dit de le dire. Raison pour laquelle vous serez quand même surpris de me voir en train de relater tout ceci. C'est un message que le Seigneur m'a donné il y a longtemps. Ne soyez pas surpris. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Pendant tout ce temps où vous m'amenez dans des hôpitaux, j'étais en visitation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Merci. Amen, amen. Tena hoe saorana ny tompo amin'ny rehetrarehetra izay nomeny teo ny fizarana teo tena hoe aprofond be dia be na za teo be dia be ny voaraiko misy kely tapany kely tsy azoko teo fa ny ankamaroany voaraiko daholo ny amin'ny zay fanazavany rehetra teo ary tena mazava ny point rehetra nomeny fanahy masina teo raha tena niainy tsara antsika satria ny révélation ohatra reny zany tena hoe mila anao mihitsy miconcentré araka ny azavainy teo fa raha tsy izay anao raha ohatra ka misy zavatra ataonao zany dia le devoly mangalatra le teny zay voaray satria misy na ohatra hoe na 5 minutes fotsiny tsy voarainao dia efa nisy very ao zay. Amen. Ka mazava zany ny fitsoavavolombelona izay nizaraina teo izay nomeny teo zany fa raisitsika zany izay azontsika hoe entina mbavaka ao anatin'izay tsy tarihan'ny tompo atsika zany satria raha nanoratra dia be maro point be ilay izy zany. Ny voalohany dia miteny laza izy ny amin'ny tanora, ny amin'ny fitafin'ny tanora satria le devoly dia mampiasa manofana reny modéliste styliste reny zany ho faniny dia alefany ety ambony tany. Zay zao voalohany voaray dia maro ny tanora voafandrika amin'ilay modely izay mivoaka. Zay zany mahatonga an'ireny hoe misy modely zao koa mitaona aty, modely riko, misy modely vaovao foana fa ireny zany le fandrika ataon'ny satana andavoanantsika tanora. Ny faharoa dia resaka le fiderana. Fantatsika hoe ny fideran'Andriamanitra zany dia mila analizena le hira zany izay hoentsika hiderana ny tompo satria misy ny tsy avy amin'ny tompo, misy ny avy amin'ny tompo.
dia Satana hoy mamitaka tanora maro tsy hay ny tenin'Andriamanitra, tsy hay ny fampianarana. Zay zany mahatonga ny tanora, maro ny tanora ohatra hoe misy fampianarana ho an'ny tanora, ny ankamaroan'ny tanora tsy maharitra miaino hatramin'ny farany, tsy maharitra mihitsy ny tanora. Isaina zany ny tanora tena hoe tia vavaka sy maharitra miaino ny fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra. Reny zany dia fandriky ny Satana andavoana tanora maro. Hitantsika teo hoe le devoly mihazakazaka amin'le lera satria le ora satria fatany kely sisa le fotoana dia midetruire olona be dia be izy, midetruire tanora maro. Tsy ho amiko, tsy aminao zany zay hoe mihazakazaka izy hanimba le fiainan'olombelona mba samy hoentina any amin'ny elo. Voalohany indrindra aloha angataka fanahy masina antsika hitarika antsika mivavaka rehetra, dia orian'izay antsika mivavaka antsika zany ho an'ny tanora maneran-tany, na ianao na izaho anisan'ny tanora daholo ka mbola voafandrika amin'ny lamodin'izao fiainan'izao, amin'ile modely fitafy izay hitantsika etseroa zany mety tafiditra amin'izany ny zanantsika, ka hoentsika mivavaka zany zay, mivavaka antsika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, fanahy masina midina ianao, midina hitarika anay, midina hiteny aminay. Fanahy maherin'Andriamanitra, ianao no hitarika ny vavaka rehetra izay ataonay eto. Aoka tsy izay no hita fa ianao ilay Jesosy Tompo, ianao fanahy masina, ary ianao koa no hitarika amin'izay rehetra ataonay eto. Ampatsiahivo zay izy amin'izay rehetra voarainay teo fanahy masina, ampahalala ho anay mandrakariva ny sitraponao mba hahafahanay anao izay rehetra tianao Tompo malala. Ka dia midina ianao fanahy masina, midina hanatrika anay, midina hitarika anay, fenoy ny afinao zahay, fenoy ny afinao zay fanahy masina. Alleluia, amen. Hivavaka antsika ho an'ny tanora zany, antsika mivavaka ny tanora. Alleluia. Jesosy malalo, indreto zay mbola miaraka eto miray saina miray fo, vavaka ho an'ny tanora maro maneran-tany Jesosy eo. Mety anisan'izany ny zanakay, anisan'izany ireo tanora namanay Jesosy eo, mbola variana mihazakazaka amin'izao fiainan'izao, indrindra amin'ny lamody mivoaka etsero, izay fandrika velam-pandrika lehibe ataon'ny Satana ny amin'ny modely, ny amin'ny modelina kiraro, modelina akanjo, ka maro ny mihazakazaka amin'izany Tompo malalo. Tompo mifona ho an'ny tanora zay Jesosy, maro ny tanora namanay tafalatsaka amin'izany. Eny na dia izay koa raha izay Jesosy raha mbola ao anatin'izany dia mifony eto anatrehanao, mifony eto anatrehanao zay Tompo malalo. Amboaro izay, dia feo izay, anaro izay Jesosy, anaro mandrakariva izay andeha amin'ny fahamarinanao Jesosy. Tompo, anisan'izany ny zanakay, ny raha-tapo aminay, ireo niesinay, cousin, cousinenay Jesosy, mbola ao anatin'ny fitafiana izao tontolo izao, mbola ao anatin'ny modely izao tontolo izao, koa mifona Jesosy, mamindrafo amin'izy ireny Tompo, mamindrafo amin'ireo tanora Jesosy maneran-tany. Fangio fanahy masina, ianao manova, mahay manova an'izy ireny ianao Tompo malala. Halleluia, amen, amen. Mbola hivavaka ihany tsika ho an'ny tanora, ho an'ireo izay manamafy ny fony ka tsy miaino an'Andriamanitra, tsy miaino fampianarana, tsy manaraka fampianarana, tsy miaino tenin'Andriamanitra. Maro izy ireo manamafy ny fony, ka angatantsika amin'i Jesosy zany mba ho vangiany fanahy masina, fanahy masina hitarika an'izy ireny mba ho tia ankatoy ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Jesosy malalo,
mbola miara saina miray fo miantso ny anaranao mandohalika eto anatrehanao mivavaka andreo tanora namanay Jesosy ao maneran-tany maro misy ireo Jesosy malalo mbola ivelany vala maro misy ireo Jesosy eo no tsy manaiky ny teninao tsy miaino ny teninao fa variana amin'izao fiainana izao koa mifona izay Jesosy mifona ho andreo tanora namanay mamindrafo Jesosy mamindrafo dada malalo maro misy ireny Jesosy tsy mety tsy miaino tsy manaiky tompo ataony fampianarana torina ny filazantsara nefa ny fony izy ireny Jesosy dia ny devoza-tanany manamafika tsy miaino anao koa mifona vangio araka ny haben'indrafonao kasio araka ny haben'indrafonao dada malalo satria ianao no mahay manova olona Jesosy ianao no mahay manova n'izy ireny tompo malalo izay fitaovana fotsiny ihany misaotra Jesosy amen. Vavaka ataontsika manaraka dia ny mbola ny tanora ihany ny tanora na ianao na izao mba hanompo an'Andriamanitra izany hoe tsy ho lany fotoana zany tsika amin'ny fahatanorantsika hoe satria maro nohatra zany izany mbola tanora sa mbola tsy vita asan'ny tompo zany aleo aloha vitako ny miliba aloha zao dia any amin'ny faha-efapolo taonako na efa antitra any avao hanompo ny tompo tara raha ohatra zany tsika satria hitantsika teo hoe miazakazaka ny devoly satria fatany fa kely sisa andro iainany ary fatany fa ho avy Jesosy fa kely sisa andravana ny tany ity intsika teo hoe les jours d'enlèvement ifampakarana ny olona feno fanahy masina ihany no hiakatra raha tsy feno fanahy masina antsika na ny feon'ny trompetra tsy hoentsika satria ny tompo eny an-danitra ny anjely no anangona ny olom-boafidina araka ao Matthieu 4:20 ka hivavaka zany tsika ho andreo tanora vavaka ny tenantsika raha mbola misy sakana tsy ahafahanao manao ny asan'ny tompo tsy ahafahanao mandroso manao ny asan'Andriamanitra ka mbola misakana anao mbola ao anaty firibana ianao anaty fitsangajagana fisotroana toka zandritra zany sakana ataon'ny satana mba hahatonga atsika zany tsy fantoka amin'ny Jesosy tsy hanao ny asany mivavaka atsika Jesosy malalo mivavaka zay Jesosy ho anao tanora namanay ho an'ny tenanay raha mbola zay Jesosy mifikitra amin'izao fiainana izao mbola tsy fohinay Jesosy ny firibana amin'izao fiainana izao katakalina ian'izany ianao Jesosy mifony izay tompo malalo mihaino ny feon'ny satana fa tsy mihaino ny feonao mifony izay Jesosy mifona Jesosy raha zay no mandidy ianao ndray raha zay no miteny mbola anao ny fiainanay izay fa leo rehefa antitra vao hanompo anao mifona Jesosy satria ianao no mandidy sy manapaka fa tsy izahay koa mifona ho an'ireo tanora maro Jesosy ao anatin'izany ireo tanora maro Jesosy miliba amin'izao fiainana izao ho aiza reny Jesosy ho aiza ny hafarany Jesosy mamindrafo dato mamindrafo tompo malalo mamindrafo mamela herika ianao mamindrafo mamela herika ianao amin'ny taranaka faramandiby rehetra amin'ireo akonanay amin'ireo havanay Jesosy mamindrafo Jesosy maro ny manamafy ny fony maro ny mieritreritra fa ambany izy rehefa manompo anao tsinitsiny izy rehefa manompo anao Jesosy maro mbola mieritreritra ka manao valera ambony ny zavatra ny tany fona Jesosy amin'izany fisainan'ny tanora ireo namanay sy ny havanay mifona dato mifona Jesosy halleluja amen. Vavaka ataontsika manaraka dia ho an'ny tokantrano satria voalaza teo daholo zay hoe ny diabla ny satana mihitsy zany no miditra tsehatra miady
manimba ny tokantrano, indrindra ny kristianina, ny tokantrano kristianina, satria ny tokantrano kristianina fantatrany fa ao no isy fitahina raha ohatra ka mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Miditra izy midétruire an'ilay mariazy, manimba an'ilay tokantrano, ka mahatonga ohatra na ny lehilahy lasa manao sipa na le vehivavy lasa manao sipa ivelany, dia rehefa tafiditra zay zavatra zay, tsisy filaminana intsony ao tokantrano, tsy maintsy hiariary foana, tsy maintsy hiseho hita foana ary ady ny hafarana, potika hatramin'ilay zaza, ny aveniran'ilay zaza. Maro ny tokantrano simba, reny velam-pandrika Satana daholo satria fatany fa raha io tokantrano io miray fo, miray saina ary manompo an'Andriamanitra mitahotra sy ny hevitra, dia tahina io tokantrano. Izay zany sy mbainy Satana ary ravainy le fitahina ho tonga amin'ilay tokantrano, ka sy mbainy hatramin'ilay zaza sy le vady na lahy na vavy mpivady. Ao ihany koa ny tanora. Ny tanora zany sakanany tsy hiditra amin'ny fiancé de dot vodiondry, satria io dia araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny baiboly, ka io sakanany tsy hiditra amin'io, tsy hanao an'io, lasa hoe teraka alohan'ny fanambadiana, lasa hoe fotsiny hoe tokantranomaso efa miteraka, zay vao hoe zay vao fantatry ny ray aman-dreny, na hoe zay vao andao ataony raharaha, nefa fantatsika fa hoe fanambadiana dia hoe mpivady ara-dalàna ianao vao zay miteraka ohatra. Zany rehetra zay zany fandrika Satana zany, manimba tanora, manimba tokantrano maro. Ka hivavaka tsika ny tokantrano, hivavaka ny tokantrano mba ny tompo hidratsehatra ho an'izay tokantrano zay. Mety hisy tokantrano no any ao anatin'ny problème, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny karakara divorce. Zany rehetra zany dia asan'ny Satana daholo. Ka hivavaka tsika. Jesosy malalo ndrehetra zay tompo malalo, mbola mivavaka ny tanora namanay, ny tokantrano ihany koa Jesosy eo, indrindra ny tokantrano kristianina Jesosy eo. Maro ny kristianina ao anatin'ny olana tokantrano, ny adiady, ny tsy fanarahana mpivady, mifamono, mifandratra, fona Jesosy, mamindra fona zany tokantrano zany Jesosy. Fangio fanahy masino, fangio ny tokantrano zay ao anatin'ny olana amin'izao fotoana izao, satria ilay devoly Satana dia miriorio mandrakariva mitady zay harapany. Koa mamindra fo Jesosy amin'ny zanaka ao. Misy anohany amin'izao fotoana izao mitaraina, malahelo, maratra ny fony noho ny amin'ny zavatra misy ao amin'ny tokantrano. Ao ny lahy mampirafy, ao ny vavy mampirafy, mifona Jesosy. Ao ny manitsakitsaka ny tokantranony, ao ny tsy miraharaha ny zanany. O Jesosy, mifona izay, mifona tompo, satria ilay fahavalo Satana nefa tafiditra ao tokantrano, rapotika ny tokantrano. Jesosy, ianao dia tompon'ny filaminana fa tsy fikorontanana, ary ny fifaliana ilainao aminay Jesosy dia tena hoe fiadanana no hiditra ao amin'ny tokantranonay, fifaliana no hita ao amin'ny tokantranonay. Jesosy malalo, fangio ny tokantrano ao anatin'ny tsy filaminana amin'izao fotoana izao. Fangio fanahy masonao. Ao ihany koa ny tanora Jesosy ao maimaika amin'ny tokantrano maso, ao anatin'ny tokantrano maso, ao anatin'ny fanambadiana tsy mendrika araka ny sitraponao. Amindrafo Jesosy, mifona ao an'izy ireny, fona tompo malalo. Ao ny miteraka, tsy vita ninninna, tsy vita vodiondry,
tsy vita mariazy. Tompo malalo, fona Jesosy, mifona Tompo malalo izay. Maro ireo namanay, ireo havanay tafalatsaka ao anatin'izany. Fona Dado, ifona Jesosy. Fa ianao Tompo mamindra fo, mpamela heloka, mahay manarina, manamboatra Jesosy. Ka dia misaotra sady Tompo fa mihaino ny fifonana sy ny vavaka sandratra ianao. Halleluja. Amen. Vavaka manaraka ho antsika hatretika ny intercesseur ny tompontsika, vavaka ho an'ny hava, vavaka ho an'ny tenantsika. Eto indray ny amin'ny tapany mararaka, vavaka ho antsika dia ho an'ny ho antsika zany. Raha ohatra ka hoe hiditra amin'ny fiangonana zany tsika, vavaka amin'ny fiangonana zao ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany. Io mpanompon'Andriamanitra io na pastery izy na ina amin'ny plasy misy azy, zay plasy ametrahan'ny Tompo azy, ka nisy na nanisy fotoana nanoherantsika an'io mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra izay mandeha araka ny sitrapony eny ary na dia hoe izy ary ao anatin'ny hoe mety eo anatin'ny tafalatsaka fahotana tsy fantatsika, tsy anjarantsika zany ny mitsara, tsy anjarantsika mitsy mitsara an'io mpanompon'Andriamanitra io fa any Tompo zay. Fa tsika manaja foana ny maha-mpanompon'Andriamanitra, andreny mpanompon'Andriamanitra reny. Ka raha mety nisy fotoana anaty hoe tsy mety hoe amin'izao mety adinonao mety zavatra efa ela tany, na tany amin'ny fahatanorana, tamin'ny tsy fahalalana, mety hoe tsika ny teniteny mpanompon'Andriamanitra, mety ny menimenina, mety nisy fankalana tao anatsika. Ifona tsika satria mazava ny tenin'ny mpanompony teo hoe raha tsika zany miteny an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny dia sahalany hoe miteny an' Jesosy. Satria hitantsika zao ohatra ny hoe Paoly izay nanenjika ny mpianatra dia Jesosy ninjeny. Satria tsika manko ny fijerentsika dia fijery maha-olombelona fa Andriamanitra mahafanahy azy, dia tsy tahaka ny fijerentsika olombelona ny fijerana. Tsika mietrehitra hoe iny olona iny ediantsika fa Andriamanitra no edivantsika. Ka ifona tsika ao anatin'izay hibebaka tsika. Raha ohatra moa ka hoe ianao mahatsapa hoe tamin'izao misy olona, misy mpanompon'Andriamanitra tena hoe tsy tianao, misy zavatra tena hoe fiatsaram-belantsy fotsiny iresanao aminy, dia atony mitsy izay mpanompon'Andriamanitra mifona aminy fa tsy mahamenatra zany. Tsy mahamenatra na ny zavatra ny fahamaliana, tsy mahamenatra zany ry havana, fa le fanahanao vonjena. Eo tsarovy ry havana le tenin'Andriamanitra milaza hoe izay rehetra manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra. Eo le diable rehefa ianao mitsotra iny, tao anaty fitsorovom-belan'le sererena teo angamba zay de taloha nilaza an'izay hoe ohatra antsika zao no manao kirdama na misy olona ary eo akaikintsika na tsy voatery mitokana, tsy tokony menatra antsika ifona, tsy menatra mihitsy satria fanahintsika ho vonjena, satria ahamenatra an'le satana itenenanao an'iny, satria eo izy. Ka ianao raha vao miavoe zany ianao miteny hoe zao nataoko, menatra satana, vonatra ho an' Jesosy amin'izay fotoana izay. Fa tsika zany mila miteny, fa misy tsika menimenina fotsiny anatsika ny fon'ny Jesosy, afenifenitsika le zay le manafina le fahotany. Amen. Mila miteny tsika ry havana, fa raha tsy zay averimberiny satana ao anatsika ao foana, satria salany mihatsara velantsika.
amen. Marina antsika olombelona fa hoe mety indraindray tsika hoe fisainantsika mandalo le fisaina na hoe te mandalo dia mifona malaky ianao. Fa raha ohatra tena nisy zavatra tsy nifankazahoana mihitsy tao dia mila manantona mifona. Halleluja. Za tena nisy fotoana ohatra zany tsy mamenatra anazy nisy fotoana ohatra zany fa tena natonoko le mpanompon'Andriamanitra ny fona zany. Za tsy miditra ny antetain'ny fiainany ara-panahiny ihany nitsony tsy hidirako ntsony zany zay tsy miditra amin'izay na izy ara-dalàna amin'Jesosy na tsy ara-dalàna, fa le zavatra hoe nisy tenina lohako ny teneniko na tsy fankazahoana dia nanefa ny adidiko ny anjarako tao anatrehany Tompo tsy ataonao an'olombelona mihitsy io fa ataonao ho an'i Jesosy. Amen. Fa zay le mahatonga fiatsaram-belaty. Raha vao tsy miteny ianao ry havana dia fiatsaram-belaty. Lasa asisiky ny devoly ao anatin'ny fotsika foana le izy. Isaky mahita n'iny olona iny ianao dia tezitra. Satria ianao tsy niavoe, satria ianao tsy niteny. Marobe tsika tratra an'izany. Ianao ihany anefa no tratra an'izay zavatra zay. Na misy raha vavinao, mpiara manompo anao. Resao mihitsy izy, resao hoe fona fa zao ny zavatra nanao zao mampalahelo azy ny sisa. Dia mifona eo dia vita. Amen. Na atsoy izy raha ohatra ka hoe tsy hitanao, tsy fantatrao izy misy azy, atsoinao. Za matetika ohatra zany tena atsoiko le olona. Na raha hitako fasifasy dia teneniko. Misy indray le olona tsy apoizy indray le gaga izy. Satria tsika zatra le fibebahana le any anatsika any fotsiny fonafona. Fa le izy mila miteny mihitsy ianao. Amen. Satria le izy tsy avy aminao fa le devoly mampiditra le fahakalana ao anatinao. Le devoly. Halleluja. Ka zay zany manapotika zanak'Andriamanitra PTP. Na ohatra ary mpiara-mivavaka, mpiara-miangona mandeha mivavaka nefa fony mifona atao fibebahana dia mifona mandohalika daholo. Nefa ny anatin'ny fony ao mbola makahala ny raha vava. Fiatsaram-belaty. Dia misy koa miteny ihany izy nefa tsy amin'ny fony. Misy ohatra mpiara groupe nefa ny fo maloto ariarin'Andriamanitra zany amin'indray andro tsy apoizona. Tena asehon'i Jesosy. Satria tsy zavatra miafina, tsy zavatra takona tsy ho hita zany. Fa asehon'ny Tompo io, asehony. Halleluja. Vavakatsika Tompo rainay tsara indrindra mbola manantona anao zay mibebaka amin'izao raha sy fotoan'izao Jesosy. Fona manokana ito anatrehanao a Jesosy malalo. Raha nampalahelo ny mpanomponao, ao ny tsy fantatro, ao ny tsy tadidiko, entiko ito anatrehanao Jesosy. Ampatsahivo ahy fanahy masina. Raha misy Jesosy mpanompon'Andriamanitra manana lahelo, mety manana lahelo amiko fa zao tsy mahalala. Na ny zavatra nataoko, ifonako, ibebahako Jesosy, andraisako ny décision Jesosy araka ny teninao teo. Tompo malalo, mifona Jesosy, mifona izay Jesosy. Raha ny zavatra ny famalinay tamin'ny mpanomponao, amin'ny fankalana, fimenomenomana, fiatsaram-belaty, mifona Jesosy. Na ho amin'ny mpiara manompo aminay ary, rahavavy mpianadahy aminay manompo, manome voninahitra anao isan'andro izay any am-piangonana midera nefa ny anatin'ny fona feno fiatsaram-belaty, mifona Jesosy. Mifona ito anatrehanao. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay Jesosy. Aoka izay andray fanapahan-kevitra, anantona
izany mpanomponao izany na ny mpirahavavy aminay tsy homenatra izay, tsy atahotra izahay satria ny henatra dia tsy avy aminao dia zo avy amin'ny diavolo. Ka esory ny henatra ao anatinay izany, esory ny tahotra ao anatinay izany, esory ny fanambony tena rehetra Jesosy ao, fa anetry tena izay ka iaiky ny heloka, iaiky ny fahadisoanay Jesosy malalo. Saotra Jesosy. Amen. Amen. Vavaka ataontsika manaraka, mivavaka antsika ao amin'ny fiangonana ihany satria mazava ny fanazavany teo ny amin'ny fiangonana, ny fiangonana zany izay hita ety amin'izao tontolo izao ty. Dia nanazava izy ilay amin'ny trano misy hazavana sy ilay trano anankiray tsy azo hitanao hoe tsy mateo ty zany, tsisy olona te hiditra amin'ilay trano. Dia manambara ho izy ilay anjely ho fa ny fiangonana any ambony tany, ny fiangonana any aminareo. Ny fiangonana anankiray dia ny fiangonana misy fanatrehan'ny tompo. Ny fiangonana anankiray dia fiangonana tsy ao Jesosy, ry havana tsy ho fitaka atsika. Misy ny fiangonana tsy ao Jesosy, misy ny fiangonana efa tsy ao tsony Jesosy, na mitory olona tsy ao tsony Jesosy. Mazava fanazavany teo, na io ary tsy manao paky tamin'ny devoly, satria misy pasteur fa izy magicien, misy pasteur fa izy occultisme, franc-maçonnerie, sorcellerie, satria ny devoly amin'izao manangana fiangonana etsero. Ka tsika zany mila manontany an Jesosy foana ny ara-panahiny olona, mila manontany tsika rehefa tsika manontany, mamaly atsika ny tompo ry havana mba tsy andehana atsika amin'ny fiangonana na dia mandeha amin'ny famarinana ary ianao tafiditra amin'io fiangonana io ka raha tonga Jesosy tsy tafakatra ianao. Alleluia. Mazava ny fanazavan'ny mpanompony teo hoe le pasteur ho izy inconscient, tsy mahalala ohatra, tsy mahalala izy hoe devoly mampiasa azy, satria misy fahotana ao afeniny. Izay le fahotana nazavany teo. Avo misy fahotana afenitsika na anao inona tsika dia efa tafiditra zay Satana, satria Andriamanitra tsy tia fahotana, tsy tia fahotana, tsy any Jesosy ny fahotana. Ohatra io mpanompon'Andriamanitra io izy ao anatiny ohatra hoe fijangajangana, vao tafiditra fotsiny fahotana na kely, satria tsy misy fahotana kely na lehibe, na ao anatin'ny firariana, rehefa tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ka tafiditra ao dia efa miditra ny esprit ny Satana ao amin'ilay fiangonana. Jerenao io zany dia hoe olona le izy, fa raha ianao mijery ara-panahy zay le hoe tsika mila mandeha araka ny fanahy. Raha mandeha ara-panahy ianao tonga dia fantatra ao. Nanazava izy teo hoe fantatra io izy io, nanazava le anjely fantatra. Raha nareo izy mandeha araka ny fanahy dia fantatrinareo amin'ny voa ny vokatra, zay le vokatry ny fanahy. Mila tanteraka zany tsika. Dia nanambara izy ny zavatra toriana ao amin'ilay fiangonana. Le pasteur est conscient tsy mahalala hoe efa tsy amin'ny trony n'Andriamanitra, efa tsy amin'ny trony tompo. Dia lasa niteny koa izy teo le olona manao fanatika ny pasteur. Tsy Andriamanitra tsony reharehan'le olona fa lasa le pasteur. Mitandrema atsika, mila mitandrina atsika.
satria tsisy raintsika ety. Papa pastera, mama pastera, tsisy raintsika afa-tsy Andriamanitra. Ny olona petraka ny tompo ho ajaintsika, ho ajaina. Zay le hoe tiavana manao tahaka ny tenanao, ho ajaina fankaty amin'ny fo madio, fa tsy indraindraina, fa tsy reharehana. Papanay pasteranay izy tena mahay manao miracle, pasteranay tena izy tena manambola be. Tena tafiditra antsika ao anatin'ny firiariana fanatika, lasa fanatika anao zany, lasa izy zany sarany ohatra zany fanatika, ohatra ny tsika le hoe tiako le mpihira zao, ohatra hoe bitika taloha ohatra tena zao tena fanatika nianina, tena mila mitandrina antsika ry havana. Za fanatika ny ohatra ataoko ohatra raisiko Black Nadia ohatra, za fanatika ny Big MD ohatra zay ny plastika manindrahindra mpanompon'Andriamanitra. De ny alalana azy izy raha ohatra ka amin'io zany fiangonana io misy anakefatra ny meny, fa na ray amin'io tsy tafiditra ao de fa ao zany ny esprit ny diable tafiditra, fa na ny Satan, ny esprit afafiny zany, ny démon lasa devoly manjaka ao zany. Tsy anjely miandrimena le fiangonanao fa le devoly. Hitantsika contraire an'le fiangonana teo, le fiangonana misy fanatriany tompo. Voalohany toriny ao de ny message repentance, fibebahana. Ny faharoa de ny mampandray an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Raha misy olona tonga zany de ampandraisana Jesosy tompo mpamonjy amin'ny fiainana. Fahatelo de fitoriana ny fahamasinana, sanctification. Ny fahaefatra de ny fampitandremana. Ka na ray amin'ireo ary tsy voateny ao, na miteny an'ireo ihany ary le mitondry an'ireo nefa izy ao anatin'ny fahotana, de ça fait rien. Ary le olona entiny ao ny fidèle ny ondry rehetra tariny eo de manaraka automatique, manaraka azy. Lasa l'esprit ao amin'le pastera zany le mpanompon'Andriamanitra, iny midomine ny olona rehetra tariny ao. Izay zany mahatonga antsika mila antsika manontany amin'ny tompo foana amin'ny fiangonana zay alehantsika. Alléluia. Satria nanazava le anjely kely ho izy, ny akamaroan'ny fiangonana izy kely ho izy ny an'ny tompo, nanazava izy kely mazava, fa ny akamaroany izy Satana midomine, mampandiny tena zay zavatra zay. Jeretsika fiangonana etsy seroa mitsangana am'izao, fa kely amin'ireo ny an'i Jesosy. Vitsy. Mitory amin'ny fiangonana ohatra fibebahana, fampibebahana mampandray an'i Jesosy tompo mpamonjy amin'ny fiainana. Mitory izy ny akoty famasinana, nefa tsy mampitandrina ny olona hiomana foana, tsy mampitandrina ny olona hibebaka foana, tsy mampitandrina ny olona ho avy Jesosy, tsy mampitandrina ny olona mila mitandrina midianao, ao tsy tafalatsaka amin'ny fahotana, efa tsy ao Jesosy. Tsy mitory koa izy ny fahamasinana, tapatapany ihany toriny, tapatapany afenipenina, fa tsy ao Jesosy. Satria Andriamanitra de derrière sa parole ao manaraka ny teniny foana izy, tsy azo analana, tsy azo anampiana. Amen. Ka mazava zany le fanazavana teo. Fa tsika zany hivavaka, tsika tsy mikondane, tsy mikondane, tsika tsy manaratsy, tsy mitsara.
hitantsika fanazavan'le mpanompony teo fitoriana fitoriana zany mampalala le olona no tao satria izy io tsy condamné fa manazava mitory mampalala afa mi-condamné hoe ianao pasteur ry ianao de zay le mi-condamné fa eto akapobe n'église rehetrarehetra ny teneny eto ny fiangonana ny teneny eto ny fiangonana maneran-tany tsy akanavaka na iza amen ka raha tsika zany mandeha amin'ny fiangonana anontany io tsara ny tompo hoe avy aminao ve io fiangonana io Jesosy avy aminao ve io fiangonana io ao anatin'ny fiangonana ihany koa misy ministera maromaro ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fiangonana tsy maintsy misy intercesseur ao tsy maintsy misy ao groupe na combat spirituel amin'ny délivrance de misy araka anteo hoe réservanteo protocole misy ndray fa raha vao tsisy an'izany fiangonana mila mandinteny ianao mila complet raha vao tsy mitory andreo le mpanompon'Andriamanitra mila ianao manontany tenan Jesosy satria le fananao a danger halleluja ka ivavaka atsika zany vavaka atsika ifona ho amin'ny fiangonana maneran-tany mba tena hiditra amin'ny fahamarinana marina hitantsika ihany koa le fiangonana teo misy fanatrian'ny tompo ahoana ny fanazavany teo anjely manomboka eny ivelany fiangonana misy anjely miditra eo amin'ny varavarana misy anjely ao anatin'ny fiangonana misy anjely protocole eny aloha misy anjely feno anjelin'Andriamanitra ny fiangonana izay misy fanatrian'ny tompo ry havana feno anjely de manazava izy teo hoe ny fiangonana ho izy ny pastera izay tena mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra zany ao amin'ny Jesosy azavaiko tsara li izy teo le fiangonana teo le démon nanjaka le devoly manjaka satria le pastera tsy mandeha araka sitrapon'Andriamanitra fa amin'ny fiangonana anankiray eto de le pastera mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mahitsy mandeha nitahotra an'Andriamanitra de io fiangonana io ny diable le démon tsy maintsy ny combat azoanan'le pastera azavantsika le tenin'Andriamanitra le fanazavan'le mpanompony tao itsika ihany koa itsika ankehitriny le irahan'ny tompontsika le zanany itsika zay mandeha amin'ny fahamasina combat jour et nuit na tiatsika na tsy tiatsika izay ny fanazavany teo na atsika mandeha iza eo le devoly iady amintsika fa ny anazy fiangonana efa anazy tsy ho kasiny mihitsy fa avelana ianao zay tiany atao de adiniko fa nanazava izy teo le devoly le pastera ho izy le fiangonana teo hoe misy fanatrian'ny satana le pastera izy mitory de le fitoriana torian'le pastera de le fanambarana foana mitory le zavatra hoe mahafinaritra foana zany le miréjouir mahafaly foana zay le nanaraka tsika trana voalohany le démon abatteur sy les anges dessus le anjely nalavina miaraka amin'ny Lucifera ireo le miditra any amin'ny fiangonana mamboatra le fony le kristiana mba hoe ifaly foana izy na ao anatin'ny fahotana faly foana izy na tsy mandeha amin'ny fahamasinana faly foana izy na de tsy mandeha mitahotra an'Andriamanitra izay le nazavainy teo de le pastera amizay spirituellement satria tsika tsy mahita fa mijery physiquement ohatra zao tsika fa spirituellement le pastera satria izy ao anatin'ny tsy fatahoran'Andriamanitra
De le lohany izy lohana devoly, ny tanany izy de tanany devoly. De le pasteur izy anilany, sahalan'ny hoe mipetraka, fa le devolo izy no miasa ao anatin'le fiangonana. De izy le mametra tanana. Zay fe iny tanana iny apetrainao manao miracle zay tsy le tanan'ny pasteur amin'ny fotoana fa le tanan'le devolo. Raha mentsika fijaova volombelona teo. Ary ihany koa ny zava izy le fony le olona ao mpiangonana, le fony le olona ao mpivavaka ao, kasiny tosen'le démon, le devoly. De rehefa mandeha any ivelany izy tsy handray ny fampianarana tsisikilema. Amizay tsy handray le fampianarana miteny hoe ialaony izao, tsy mety an'izao, de manamafy ny fony izy aminareo koa de tena hoe izao zany foana nareo hoe Jesosy mpamindra fo. Fa ny anareo toujours hoe tsy azo atao zao, tsy azo atao zao. Hitantsika zay le nazavainy teo hoe le devoly mitosehany le fony le olona mba tsy handray an'ireny fampianarana reny. Traiky mazava amintsika le izy teo. De ifaly foana izy ao anatin'ny fahotana. Hiditra amizay tsika le fiangonana faharoa teo, de le misy le fanatrian-to feno anjely. Anjely miambina ny ompanompon'Andriamanitra io. Anjely miambina ny kristianina ao anatin'ny fanatrian'le fiangonana, ao anatin'le église. De hitantsika hoe rehefa mitoro izy le pasteur, de sarany misy toroa izy ny vatany, misy loka zany, de misy hazavana. De zay mandray izy, zay fony ny olona iny misokatra mandray le teny, de iny le manao amen, iny le manao alleluia, iny le mitsangana, iny le mifaly, de miditra le hazavana ao anatin'le olona de manova an'le olona. Mila misokatra ny fontsika mandray an'le teny, satria le teny di Andriamanitra. Le anjely izy mampiditra an'le zay ao anatin'le fon'le olona. Fiainantsika io fiainana spirituel ara-panahy. Misy ihany koa izy matory rehefa ao am-piangonana. Iny tena hoe natsiarovako zao sady nampomekely anazy satria misy hoe tonga am-piangonana ny olona matory, de le anjely misy sahalan'ny hoe misy mamoha azy tampoka, le anjely miasa amin'ireny. Halleluja. Tsara ry havana to, tena tsara. Na de ao anatin'ny combat tsika mijoro hatramin'ny farany, mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy irery zany ianao. Fa mazava ny teny teo hoe na hatrany an-trano izy de manaraka le devoly, fa misy anjely miaro. Misy anjely miaro antsika ry havana, mahafinaritra. Atsiarovako zavatra satria misy fotoana za matory da mamaky baiboly mivavaka. Misy za matory, za zany fotoana tokony hoe anatin'ny vavaka tampotampoka misy mandondona le varavarana. Rehefa izy teny an'le nijova volombelona teo hoe misy matory izy de misy mamoa le olona de taitra tampoka, nefa izy mamoa le anjely. Nefa le anjely no mamoa azy amin'ny de atsiarovako mihitsy satria impira ohatra zany. Tena ohatra zany na ato misy matory eo am-pivavahana na mamaky baiboly, misy mandondona tampoka de taitra. Jereko tsisy mandondona tsony, tsisy olona. Azo koa zany izy zao mea de lasa de mitondray mivavaka tondray. Azo torokely koa za misy hatramin'ny varavarakely mitsiketsika taitra tampoka. Na misy olona miantso, misy miantso. Ry havana. Ohatra zany fiasan'ny tompo satria mamoha atsika zany izy. Satria le devoly eo misitona le fanahintsika atory, mandefa le flesy zany le satana, de le anjely miady ne ao amin'ny tontolon'ny ara-panahy. Miady ny devoly sy ny anjely. Amen.
fa mandresitsika manana an Jesosy. Ary nanazava izy hoe rehefa tsy azon'le mpanompon'Andriamanitra na le pastera na le olona dia le manodidina azy amin'izay ampiasainy, na le ondry tariny ao ny ampiasainy. Hitantsika teo hoe le olona mamokatra telefona amin'ny kilta rehefa mifanatria amin'ny tompontsika. Tsy haiko fa tsy mifanahy masina zava tsara angamba zay hoe rehefa mifanatria amin'ny tompontsika, aleo manidy telefona, aza mamalina mesazy ary. Mazava hoe raha antsika zany hoe miditra mifanatria amin'ny tompo, hatramin'ny taperany vao miala, tapitra le fotoana vao miala. Tsika teo taloha ngamba ohatry maimaika ny andeha hody, maika mbola tsy vita le fivavahana efa lasa miala. Ny anjely tsy hiaro aminao mihitsy izay mahazo anao any, fa Dieu mahatratra amin'ny farany aterin'le anjely hatramin'ny trano. Amen. Danger ny fiainantsika tsisy fanatrian'ny tompo. Danger tena hoe mampatahotra hoe rehefa tsisy fiarovan'ny tompo. Dia le olona zany manokatra telefona misy miantso dia lasa mivoaka. Ianao mivoaka iny devoly efa nitosianao izy le fonao. Dia miditra ianao tsy miconcentré amin'le tenin'Andriamanitra intsony. Mitandrina antsika ry havana mila mitandrina. Satria pressé tena hoe zava-dehibe ny teny. Na dia za tena mahatsapa an'izany na vao hoe very 5 minutes ianao efa nisy teny very ao zay tsy azonao. Amen. Dia iny amin'izay tsy aleza ianao ao am-piangonana, tsy aleza. Mifiry zao mbola tsy vita ihany, lava be toriteny, mampatory ny toriteny. Ianao no ampatoriany devoly. Ianao no tsy te handrain'le teny tso satria ianao efa nivoaka teo. Misy miantso iny, vonoy le telefona mba tsy azoanao zany fandrikin'le satana satria mandefa piège foana le satana zany, piège manodidina antsika. Karaha antsika zany mbola le varivariana dia mora azony. Fa mila antsika zany mailo. Amen. Ka amin'izay fotoana izay le teny esoriny devoly ao aminao. Inona amin'izay zany nandehananao tany am-piangonana. Efa azony ianao zay dia le bénédiction azonao, fitahiana azonao, zavatra cadeau azonao nentin'ilay anjely ravana lain'le devoly. Amen. Mila mitandrina antsika. Ao anatin'ny fiangonana misy makasary. Ao anatin'ny fiangonana misy mihinana. Efa zavatra hitako daholo zany. Tratraina ny tany tena. Dia mazava le fanazavany teo hoe le devoly. Dia tsy mifantoka amin'le tenin'Andriamanitra. Amen. Kaoka antsika zany hitandrina ry havana. Dia nanazava ihany koa izy an'le fiainan'le olona any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Tsika amin'ny tokantranontsika zao dia misy eo ny anjely mijery antsika, eo ny tompo mijery antsika. Ahoana antsika rehefa andeha any am-piangonana hivavaka, miomana andeha hivavaka. Ahoana antsika hiomana rehefa mifanatria ny tompo. Ny anankiray izy nanazava izy hoe nanazavany ato hoe le olona mijery télé, manao ny fiainana, misakafo, zasisa dia lasa dia makany am-piangonana andeha mifahazarana. Ny faharoa, le olona na vehivavy izy na lehilahy miteniteny izy ohatra hoe fotoana andeha hivavaka zao ohatra miditra amin'ny folo le fotoana, amin'ny 8 ka hatramin'ny 6 miditra amin'ny folo izy ianona anao zao nisy an'izao, atary nisy an'izao.
tsy mihoatra fahotara ny fiteny maro be loatra misy tenatrana fa be loatra teny aloka ny vavantsika dia fa manota antsika zay tonga any ianao na ny teny voarainao tsy tafiditra satria ianao misainsaina teny vao miala avy ianao dia tohizanao ndraiky koa le teny le radio tsy mijanona. Ny fahatelo ianao efa andeha am-piangonana misy andeha haka ny namanao ianao dia ianao nefa tonga raha-potoana foana dia fiandrasanao ny namanao mahatara anao nazavainy daholo izany dia lasa tara miaraka amin'ny namanao. Ny dirantsika an-danitra tsy miankina namako ty andao mifampitao dia samy tara miaraka ianao mamarotra ny fanahinao amin'izay fotoa zay fa ianao zany mila tonga présent avant foana. Amen. Manaraka nazavainy ihany koa rehefa namanao iny tara zany dia avelao izy tara aza manaraka azy nenao ambeno nenao satria mila miambina ny ara-panahy tsika fa renao miaraka amin'ny tara lava iry tara lava miandry amin'ny dia tara lava miaraka aminy ianao. Fahatelo nambarany ihany koa makany am-piangonana no nitahotra ny olona. Raha vao tsy tonga androany pasteur teny anao hoe fa taizy ianao rehefa fanontania zay tsy vitako aleo zao andeha efa tsy tonga ho an'i Jesosy ianao tonga ho any am-piangonana. Ny fahaefatra sy fahadimy izy iny lazainy dia le miteny izy hoe aleo za amin'ny lahady manaraka za vao mandikany am-piangonana fa za aloha androany Jesosy vao misy vola alaiko zay ary misy asa ataoko zay dia aleo amin'ny lahady ray ary vao mandeha. Vola zany tira mpihoatran'Andriamanitra be dia be zany exemple omeny ao anatin'izay zany hoe le anjely manambara zany mba fampitandremana antsika amin'izay toerana hitondrany tompo antsika. Amen. Voalohany indrindra zany tsika mila manontany ny tompo ny fiangonana andehanantsika, manontany an'i Jesosy ianao ny ara-panoany na io mpanompon'Andriamanitra afaka manontany ianao io sokafony Jesosy masompananao. Ny faharoa dia ny fandehananao any am-piangonana mitahotra sy ovitra fanompoan'Andriamanitra fideranao an'Andriamanitra. Tsy mandeha anao ho any am-piangonana no mitahotra olona, tsy makany ianao am-piangonana noho ny ino daholo lazainy teo hoe andeha fotsiny ianao juste présence du corps, fa andehantsika ho any am-piangonana andray mandeha am-piangonana hideran'Andriamanitra, anome voninahitra azy, andray ny teniny, inona ny teny omeny, inona ny teny voaraiko amin'ity androandroany ity mangetaeta. Mila mana etaeta ianao zany tonga natrika eo amin'ny fanatrian'ny tompo. Alléluia. Tsy mandeha amin'ny fombafomba antsika makany am-piangonana, na mandeha satria ry namako ry mandeha dia lasa koa zaho, fa samy mitondra ny fanahy eo amin'i Jesosy mba ho ara-dalàna anompo azy amin'ny fo saina fanahy. Ny manaraka izay voalazany teo dia mila fantatsika tsara zany araha voalohany hoe mila fantatsika tsara ny fiangonana, ny fitoriana amin'io fiangonana io, ny zava-misy amin'io fiangonana io hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra marina be. Ny faharoa, mandeha ianao am-piangonana tahotra an'Andriamanitra ary andeha araka ny sitrapony ianao, sitrapony tsy mandeha amin'ny fombafomba zany. Tsy tonga fiangonana juste hoe ho hita, tsy tapaka ny alahady sy zay, fa tonga ianao hitady an'i Jesosy,
idera azy anome voninahitra azy amin'ny fono rehetra, andray ny teniny, ny teniny, ampiatra ny teniny iny. Ivavaka zany tsika amin'izao fotoana izao ho an'ny fiangonana maneran-tany na iza na iza, satria ny fiangonana tsy vato fa izao sy ianao. Ivavaka tsika. Jesosy malalo, mbola manandratra ny feonay any aminao izay. Mivavaka manokana Jesosy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ho an'ny kristiana rehetra, ny fiangonanao izay mijoro eto sy eroa Jesosy. Ao Jesosy ny ao anatiny, ao anatin'ny fandriky ny Satana. Mety ao anatin'ny tsy fahalalana ny mpanomponao, mety ao anatin'ny tsy fahafantarana ny mpanomponao. Fangio Jesosy malalo, sokafo ny masom-panany amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy. Sokafo ny masom-panany Jesosy alalany marina Jesosy malalo. Tompo arovo Jesosy, satria maro Jesosy ny fiangonana efa mitsangana eto sy eroa, Satana miditra ao anatin'ny fiangonana. Koa mibebaka mifony eto anatrenao zay Jesosy, mangataka famindram-po amangianao ny fiangonanao Jesosy, satria andro farany tokoa izao andro izao Jesosy, miary ratsy izao fiainana izao. Alay devo Satana dia mitady hirika andavonana mandrakariva, hitondranay any amin'ny fahaverezana. Kanefa kosa izay Jesosy dia mbola mandohalika mitady ny famindram-ponao, amonjenao ny fiangonanao, amonjenao ny fiangonanao, satria izay no fiangonana, izay le fiangonana hiakatra ampiakarinao Jesosy malalo. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo Tompo malalo ho an'ny kristiana rehetra izay mbola mandeha amin'ny fombafomba, mandeha Jesosy araka ny tenana ihany fa tsy mandeha araka ny fanahy. Mifony izay Jesosy, mamindrafo Jesosy. Fangio Jesosy ny fiangonanao amin'izao fanandro farany izao. Fangio Dada malalo, sokafo ny lanitra ho anay Jesosy malalo. Mifony izay Tompo, mifona Jesosy ny amin'ny fahavarimbarianana, mifona Jesosy ny amin'ny fandehanana amin'ny fombafomba any am-piangonana. Ao Jesosy ny tsy manaja anao eo amin'ny fotoanany kilda, eo amin'ny fotoanany famakina ny teninao, fianona ny teninao, ao anatin'ny fianona ny teninao, mandeha mitelefona, ao anatin'ny fianona ny teninao, maka sary, ao anatin'ny fianona ny teninao, mihinana, mitabataba, miresaka, matory. Mifony izay Jesosy, mamindrafo izay Jesosy, mamindrafo aminay Dada malalo. Panody izay tsy mendrika izay Tompo malalo. Ny rinay Jesosy dia ny andeharaka ny fahamarinanao, ny andeharaka ny fahamasinanao Jesosy malalo. Mamindrafo, mamindrafo Yahweh. Fona Jesosy, fona Jesosy ny fiangonanao maneran-tany Jesosy. Ny teny ianao fa vitsy ny fiangonana eo amin'ny fanatrehanao, vitsy ny fiangonana mandeha amin'ny tahotranao Jesosy. Hoay zareo zanakao maro, hoay izy izay Jesosy, akany amin'ny iza moa izay Jesosy, iza no antiranay efa tsy anao Jesosy. Fa raha amin'izao tany izao dia tsy ahitana fiadanana, tsy ahitana fifaliana, fa ao aminao rery ihany Jesosy. Koa mamindrafo Jesosy, mamindrafo amin'ny fiangonanao Jesosy malalo, mamindrafo Dada. Saotra Jesosy, saotra Tompo malalo. Alleluia, amen. Mbola hivavaka hatrantsika. Vavaka ataontsika manaraka zany. Ivavaka antsika ho an'ny ara-panahintsika zany. Ny ara-panahintsika mba ho tehirizin'ny Tompo madio, satria tsika zany dia ny nataontsika zany tena hoe ho masina vatana saina fanahy. Areo zany ny angatantsika amin'ny Tompo, angataka amin'ny Tompontsika ho tehirizany tsara, karaha miala amin'ity tany ity dia eo naminy
Ary raha tonga koa Jesosy dia eo naminy, satria hitantsika hoe tonga Jesosy dia nisy ny ray niakatra, nisy ny tavela. Tonga Jesosy misy roa tafakatra, misy roa tavela. Ary izay feno fanahy masina ihany no tafakatra. Ny devoly amin'izao vaninandro farany izao dia tena manao tout moyen, mihazakazaka ary miady isan'andro andavoana antsika. Ka izay zany angatantsika amin'ny Tompo, anirany anjely anodidina antsika. Mangataka antsika dia manome Jesosy. Efa antsika mangataka dia manome izy miaino antsika. Raha ohatra ka manaiky antsika, manaiky anaraka ny teniny, dia miaro antsika izy. Ka hivavaka antsika zany angataka amin'ny Tompo, ho tehiriziny hatramin'ny farany, ahery aharitra amin'ny fanompoana azy, amin'ny fanarahana azy, tsy voavilivily, hijoro tsara, hijoro tsara. Kely sisa, kely sisa, kely sisa, fa izay maharitra hatramin'ny farany izy no vonjena. Raha maharitra izy ianao, mahatohitra fakapanahy, mahatohitra fahotana amin'ny alalan'ilay herin'ny fanahy masina ao anatsika, dia izay no ahitantsika ny tompontsika. Halleluia. Azotsika iangaviana Jesosy tsika eo, azotsika angatahana io Jesosy tsika eo. Raitsika izy, angatao aminy izay rehetra etaetanao, izay zavatra tianao, fa voniny izy anomenao. Mangata aminy ho sokafany ny fonao, hidirany ho anjakainy. Tsara Jesosy, tsara. Vavaka antsika Jesosy malala. Teto izay Jesosy mbola mangataka aminao Tata malala. Mangataka Jesosy ny hamanginao ny fonay tsirairay avy, mba tena fo madio Jesosy hidiranao anjakanao, fa hoy ianao izay madio ampo ihany no ahitanao. Jesosy ampianaro izay Jesosy, ampianaro izay Jesosy hanana fo madio hitoeranao, hitoeranao Jesosy malala. Tehirizy izay Jesosy, tehirizy amin'izao vaninandro farany izao Jesosy. Maro ny fakapanahy manoloana anay Jesosy, miady isan'andro amin'ilay fahavalo izay, ny angatanay Jesosy, dia izay aharitra hatramin'ny farany Jesosy. Ny arovanao anay Jesosy, tsy ho tafalatsaka miota, tsy ho tafalatsaka amin'ny fahotana. Arova izay Jesosy amin'ny velam-pantrika ataon'ny Satana etsero, arova ny tongotray, arova ny tananay, arova ny lelanay, arova ny masonay, arova ny fonay, arova izay Jesosy. Tano izay Jesosy fa tsy mahatana anao. Azony izay Jesosy fa tsy mahazona anao. Olombelona izay miovaova, olombelona izay mivadibadika, ka mangataka Jesosy ny famindraponao. Hiazona anay hatramin'ny farany. Azony izay Jesosy, azony izay familanao. Fa raha izao fiainana izao dia tsy ahitana fiadanana, raha izao fiainana izao dia tsy ahitana fifaliana, fa ao aminao irery ihany Jesosy, ao aminao irery ihany Tata malala. Jesosy, fangiony tsirairay avy, fangiony tsirairay avy, fangiony tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao Tata malala. Mba hanaiky ny teny izay rehetra nolazainao teo Jesosy, mba handray ny teny rehetra izay nomenao teo Jesosy malala. Ka tsy handalo fotsiny ihany izany tamin'ny ora sy fotoana ity,
fa ho voasoratra any an-danitra zay rehetra norenesinay teto, voasoratra ho izy ianao, izay rehetra ataonay sy izay rehetra henoinay. Jesosy, tsy handalo fotsiny ny teny rehetra nomenao teto, fa ho tsakotsakoinay ary ampiarinay amin'ny fiainanay Dada malalo. Misaotra anao Jesosy, misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy malalo. Alléluia, alléluia, amen, amen, amen. Ivavaka atsika ho any ankohonantsika, ivavaka atsika ho andreo ankohonantsika, ny firenentsika ho antsika mbavaka ao amin'i Jesosy. Tsy misy amin'ireo ankohonantsika reo mbola lavitra an' Jesosy, mbola tsy manala an' Jesosy. Ao ihany koa ny firenentsika, ao anatin'ny fanomboan-tsamby, ao anatin'ny kolikoly, fitiavan-tena, fitiavam-bola, firiariana anatin'izany firenentsika. Angataka amin'ny tombontsika ibebaka ho an'ny firenentsika, ho vangin'ny tompo io firenentsika io. Ka maro ny malagasy atsapa-tena ibebaka, an'olo-tena tanteraka ho an'i Jesosy, satria hitantsika ny tenin'Andriamanitra izay nazavain'ny mpanombony teo, ny afatra toko teo fitsaboana teo hoe ny tanora, maro tanora ao amin'ny firenentsika, nefa sy mba hindevoly amin'ny fitsangajangana fisotroana toka. Ivavaka atsika, itsika zao natao intercesseur, ivavaka ho an'ny hafa. Eny Jesosy malalo, mbola manandratra ny feona ihany aminao izay, ivavaka ho an'ny ankohonanay manokana Jesosy. Ny ray tapo, ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny cousin, ny cousine, ny nièce, ny dadatony, ny nenitoanay, izay rehetra ankohonanay Jesosy any amin'ny tanindrazanay, any amin'ny toerana misy anay, entinay mbavaka eto anatrenao Jesosy. Ho kasihinao, kasiho Jesosy, kasiho ireo ankohonako Jesosy, mamindrafo amin'ny ankohonako Jesosy. Shakariaba shikariaba o rabababa sharararararara. Mifona ho an'ny ankohonako Jesosy, mamindrafo amin'ny ankohonako Jesosy. O riabababababababa, amindrafo Jesosy, mifona Jesosy, mifona Jesosy, mifona ho an'ny zanako raha ao anatin'ny filibana, ao anatin'ny Jesosy fitiavana izao tontolo izao. Mifona ho an'ireo zanako, mifona ho an'ireo cousin cousinako, amin'ny filibana, amin'ny fisotrotoka, fitsangajangana, mamindrafo Jesosy. Jesosy, mifona fitiavana izao tontolo izao, fitiavaka rena mamindrafo mifona ihany koa Jesosy ho an'ny firenenay, firenena mpanota, olona mavesatreloka, tararaka mpanao ratsy izy ianao. Izay antoko voalohany teny an'izany ianao Jesosy, mavesatreloka ny firenenay, mpanota ny firenenay Jesosy. Fony eto anatrehanao, fona ho an'i Madagasikara Jesosy, mamindrafo Jesosy, ao anatin'ny fanompoan-tsamby, ao anatin'ny fitiavana, kolikoly, arena, voninahitra, firiariana, fizaozaona, fona Jesosy. Fona ho ampivarotena rehetra, mpisotro toka, mpitsangajanga, ariaba shekariaba, mifona ho ampamon'olona, fona ho ampangalatra, mifona Jesosy. Fona ho an'ny mpitondra firenenay, fona ho an'ny filoham-pirenena, fona ho an'ny gouvernemanta, fona ho an'ny mpitandro filaminana rehetra, fona Jesosy. O riaba shekariaba bababa, mamindrafo amin'ny fireneko, mamindrafo amin'ny fireneko Dado. Riaba shekariaba baba, mamindrafo Jesosy, mamindrafo Jesosy, mamindrafo ianao, mamela heloka ianao. O Jesosy, entinay anatrenao ny firenenay, tsy ny firenenay ihany Jesosy, firenena izao tontolo izao Jesosy, ao anatin'ny aizina Dado, ao anatin'ny aizina Jesosy.
Funda Jesus ao anatin'ny aizina maloto Jesus, maloto izao tontolo izao Jesus, tsy mahalala anao Jesus, miala aminao Jesus, tahaka tamin'ny andro noa izy ianao, tahaka tamin'ny andro noa. Ny olona misotro, ny olona milima, ny olona mampakambady, tsy malala izay hafarany, tsy malala ny fandringanana izay ho avy. Mifona anao, fona ho azo tontolo izao, fona anao. Ino ady namboatra samy fiarana, ataovam-boatra samy fiaranay koa izay Jesus. Ataoramama, ataovam-boatra samy fiarana izay Jesus manana. Mafana hiditra ao aminao. Tahaka ny noa izay niditra tao anaty samy fiara ka tonga ny fandringanana, tonga ny loza izay voataitra ny olona. Jesosy manano, mba tsy ho tara izay, mba tsy ho tara izay. Fona izay Jesosy amin'izao fotoana izao. Maro Jesosy tratry ny velam-pandriky Satana. Maro tratry ny velam-pandriky Satana satria miditra ao anatin'ny olona ny Satana amin'izao fotoana izao, ilay devil Satana. Indray jerena ilay olona tsy fahalalana ilay olombelona fa ao anatin'ilay Satana, ao anatin'ilay Satana. Sakaria baba. Maro amin'ny olona hitanay io Jesosy, efa devoly mandehandeha fa izay tsy mahalala, ny maso marana tampina, ny maso marana tsy mahita. Sokafo ny maso marana Jesosy, sokafo ny sofo marana Jesosy, andrenesanay alalanay. Ariabastegaria baba, oriabastegaria baba, kariabastegaria baba. Tsy fantatra efa nanomaloana anay azy, efa misy fanahy zazavavin-drano. Tsy fantatra efa nanomaloana anay, efa misy ny devoly Jezabel. Jesosy eo manoloana ny devoly maro, manoloana anay, manodidina anay. Arovy izay Jesosy, arovy izay Jesosy, tsy ho tafalatsaka amin'ny velam-pandrika izy ireny. Jesosy malalo, arovy izay na mamindra, na mandeha, na makaiza ny alehanay. Oria bastegaria baba, oria baba stegaria baba. Ifuna dado, ifuna izay tombo, arovy izay Jesosy eo. Karia sekari baba. Fona ho androkonanay sy ny firenenay, ny manodidina anay, mpiara-miasa aminay, mpiara-manompo aminay, ny tsy mahalala anao, ny mahalala anao. Jesosy entinay eto anatrehanao, mifona fa tsisy tanteraka izay nanderay akory ary. Amin-drafo dadao, amin-drafo Jesosy, mpamindra fomba mena herika ianao. Alleluia. Amen, amen. Trong combat spirituel atsika, ngataka ny fanahy masina atsika ameno atsika aloha. Fanahy masina ameno ny trano izy atsika, ny afo ny fanahy masina ameno atsika. Fanahy masina midiny ianao ameno anay. Fanahy masina midiny ianao, fanahy masina midina, fanahy masina midina anatrika anay, midina anatrika anay. Fanahy masina fenoy ny afonao zay, fenoy ny afonao zay fanahy masina. Oka ny afonao ameno zao fotoana zao, ny afonao ameno zao fotoana zao. Idira ny afonao fanahy masina, idira ny afonao fanahy masina. Mameno anay, mameno anay. Ampidiro eto ny afonao fanahy masina,
Abero zotrazo, abero zotrazo. Iafo ny faray basy raha hita reto, iafo ny faray basy raha hita reto, iafo ny faray basy raha hita reto. Mameloha ray manomboka any amin'ny loha ray ka hatrany amin'ny faladiray. Faray mahery Andriamanitra midira, faray mahery Andriamanitra midira, faray mahery Andriamanitra midira. Midira hitarika anay, midira mero anay. Enoa izay faray basinao, enoa izay faray basinao. Aoka ianao mero anay, aoka ianao mero anay, aoka ianao mero anay. Fenoy ny faratrenao zay, fenoy ny faratrenao zay, fenoy ny fitarinao zay. Midira faray mahery, midira faray mahery. Avi faray masino, avi mitari anay, avi mamelo anay. Iafo ny faray basy raha hidina amin'izao trazo ao, iafonao faray basy raha hidina amin'izao trazo ao, iafonao faray basy hidina amin'izao trazo ao. Ka izay rehetra tsy avy aminao efa foaranao, izay rehetra tsy ravo renao efa foaranao amin'izao trazo ao. Faray basy no midira, faray basy no midira, faray basy no midira. Faray mahery ianao, faray mahery ianao, tsy nomenao faray osy izay Jesosy ao, fa faray mahery mampandresy anay, mampandresy manohana ny ady hatrenay. Faray mahery midira masekaria babababa shararara. Midira faray basy no, fenoy izay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladiray. Fenoy ny afonao zay, aoka izay ho feno zay vao afaka handeha hiady, ho feno zay vao afaka handeha hiady. Fenoy ny afonao zay, ny afonao mero anay, ny afonao mero anay, ny afonao mero anay. Fenoy izay faray basy no, fenoy izay faray basy no. Midira mero anay, midira mero anay, midira mero anay. Ariaba sekariaba baba. Midira faray mahery, midira faray mahery, midira natrika anay, midira hiteny aminay. Fenoy izay faray basy no, fenoy izay faray basy no. Enoy ny fanatrehanao zao fotoana zao fanahy masinao, aoka ny herinao rery ihany hidi reto, ny herinao rery ihany hidi reto. Faray mahery, faray mahery. Midira faray basinao, midira faray basinao. Avi maratrehanay, avi maratrehanay. Fenoy izay faray mahery, fenoy izay faray mahery, fenoy izay faray mahery, fenoy izay faray mahery. Faray mahery Andriamanitra midira mero anay, midira hiteny aminay, midira natrika anay. Aoka ny afonao reda reda eto, aoka ny afonao reda reda eto. Faray basinao, ny afonao mahery, ny afonao mahery. Midira faray basinao, midira mero anay. Haleluya, haleluya, amen, amen. Makitsika ny Efesiana, Efesiana toko fahaenina. En'Andriamanitra mivavatantsika mba ho fenona ilay fiadiana zasenao a, satria tsika tsy miady amin'ny famandra, tsy olombelona ny aditsika fa ilay devoly satana. Efesiana toko fahaenina. Andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Vakina ny teny: ny adi-panahin'ny Kristiana sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny ho famandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raisa avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia fatra ianareo. Asain'Andriamanitra, asain'ny tompontsika tena hoe ho feno ny herin'ny faherezana, herin'ny faherezana, fanahin'ny faherezana. Satria raha fanahy osa ao anatintsika, tsy haharesy ilay fanahy ratsy mihitsy tsika, fa mila mahery ilay fanahy ao anatintsika ry havana.
mila mahery. Laza ihany koa izy fa itsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifarapana eny amin'ny rivotra zay tsy hitantsika maso dia le devoly Satana. Dia mila raisitsika ny fiadiana mba ahafahantsika hanohitra amin'ny andro mahory, satria ao anatin'ny andro mahory isika izao ny andro mahory, zao lalana lalovantsika zao zay miandry ny fiandrasan'i Jesosy tsika dia andro mahory ny diavintsika zao. Ka mila feno fiadiana isan'andro isika, satria enitsika le teny zay fijoroam-belona teo hoe raha tsika mandeha araka amin'ny fahamarinana ao anatintsika Jesosy combatre tsika minitra segondra. Ny teny izy jour et nuit fa izaho miteny amintsika eto minitra segondra ny devoly miady amintsika ny combat andavoanatsika. Alléluia. Izay mahatonga atsika hoe mila mivavaka koa tsika minitra segondra. Tsy voatery hoe hijanona ao an-trano ianao manazava komaly zavatra zay, fa na ianao ary mandeha afaka mivavaka, afaka miantso ny ran'i Jesosy, afaka micombat, afaka mandroaka devoly amin'ny fisainanao ao anatin'ny fonao, tsy voatery hiteny ianao. Alléluia. Dia mila raisitsika zany ny fiadiana mba ahazoantsika hanohitra ilay devoly. Ary efa vitanareo koa dia afatra ianareo, mila mahafatra. Reo mpianatra teo alohantsika nandresy an'izany, nandresy ny devoly Satana izy ireo. Halleluja. Itsika ihany koa mila mandresy sika, satria nomenantsika lay bâton. Hitantsika le bâton de Mosesy nandray an'ireo Joshua, nandray an'ireo Gideon, nandray an'ireo ireo taoriantsika, taolohantsika zafady. Itsika ihany koa mila mandray an'io. Halleluja. Nomenantsika zany. Koa raiso ny hery zay omeny Jesosy atsika, raiso ny fiadiana omeny Jesosy atsika. Ndray mandeha zara nivavaka, efa nivavaka aho fa teo ny fanatrehan'ny fanahy masina teo nanangana ny tanako, nasain'ny Tompo atsangana ambony tananao, tsangana ambony tanako, fa io tanako tsy nidina, apidina n'le tanako na avesatra apidina azy ambany, salany misy zavatra ngeza be amin'ny tanako. Le fiadiana nanome fiadiana ny Tompo. Le fiadiana teny amin'ny tanako, apidina n'le tanako fa mavesatra riavana, salany misy zavatra mavesatra eny amin'ny tanako. Tsisy olona eo fa tsapako mihitsy hoe tsy hoe misy anjely angamby eo manome mampitana n'le fiadiana eny amin'ny tanako, fa apidina n'le izy sahirana tena hoe mavesatra le tanako teo. Amizao izy fanahy masina teo amizao izy Tompo omeko anao ny hery, andavoanao ny fahavalonao, andavoanao ny asany maizina rehetra, andavoanao ny fanahy ratsy rehetra. Halleluja. Riavana manome atsika ny hesy ny fahefana ny Tompo, ny fiadiana, ny sabatra. Amen. Fangamba raha nitazona an'le tanako teo ngamba za naharitra mihitsy, tsy naharitra, tsy tadidiko raha une heure de temps teo mapiakatra an'le tanako, mavesatra, mapidina an'le izy mavesatra. Halleluja. Ka itsika zany mila mangataka dia omeny Tompo, mangataka dia omeny le fiadiana, omeny le hery, mifahara ary ka sikino fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia ny rary no fiarovan-tratra. Mifahara ary ka sikino fahamarinana, mila sikinana zany le fahamarinana, na titsika na tsy titsika.
tsika tsy maintsy miakanjo, tsy afaka tsika andeha any arabe tsy miakanjo. Tahaka an'izay koa le fahamarinana tsy maintsy andehanantsika mba ahafahantsika handresy an'ilay devoly satana. Tsy maintsy tsika mandeha amin'ny fahamarinana. Raha zaza raha-panahy tsy afaka hiady amin'ny devoly satana mihitsy, non, ianao no alavony. Fa mila matura, mila fahamatorana raha-panahy. Ahoana, mila teknika sahala reny olona hiady reny ny andavoantsika ny satana. Mila teknika. Hitatsika nandavoana any Amalekita. Amalekita ngamazay raha tsy diso. Ny tanan'i Mosesy izy iny le natsangana ambony tsy nidina mihitsy. Fa raha vao nidina le tanany, satria izy olombelona ihany reraka, dia resy ny Israely. Misy teknika andavoantsika an'io fahavalo satana io. Tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao, tsy hoe andeha fotsiny amin'izao za ty fa mahery, fa mila ianao feno ny tenin'Andriamanitra. Mila ianao mandeha mahitsy araka ny tenin'Andriamanitra. Dia mila misikina ny fahamarinana ho izy. Le mandeha mahitsy dia le mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Ny valahanareo, mila misikina, ary mitafian'ny rary no fiarovany tratra. Izany hoe misy fiarovana amin'ny tratrantsika io. Halleluja. Misy fiarovana lehibe raha tsika mandeha mahitsy, manao ny rariny, manao ny mety foana. Na manoloana antsika tsy mety, tsika manao mety foana. Halleluja. Manoloana antsika na misy olona ite hamaina antsika dia tsika manaiky foana. Amen. Ary kiraroy ny fahavonona am-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Mikiraro, halleluja, fahavonona am-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Mila zany tsika vonona mandrakariva ny fanahintsika, hiavana amin'ny olona rehetra. Zany kristiana zany dia tsy manana alahelo amin'izaniza, tsy miadina amin'izaniza tsika. Tiava hoy izay ny fahavalonao, mivavavo an'izay manenjika anao. Fitiavana zany, fihavanana zany. Ka na iza na iza le anao, avanao daholo, avanao. Fa tsy miray petsapetsa aminy. Ny miavana tsy voatery iray hoe ty isan'andro andehany aminao, isan'andro hiaraka aminao, tsy izay. Fa le fonao madio ny tiany Jesosy ho tenenina. Haina amby folo, ny hofanampiny zany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampinga izay azoanareo amono ny zanatsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy. Fanampiny zany izy mila tanantsika ny finoana ho ampinga antsika. Mandeha amin'ny finoana antsika. Vehivavy ny finoana, lehilahy ny finoana. Io no ampinga antsika. Ny finoana ho izy tsy arahinasa dia ahoana maty. Ka raha manam-pinoana antsika zany tsy ampiasaintsika le finoana ao anatintsika dia maty. Maty io. Fa mila antsika mandeha amin'ny finoana ry havana. Finoana nandehanan'i Abrahama, nandehanan'i Isaka, nandehanan'i Jakoba, nandeha amin'ny finoana daholo ireo. Izasy ianao koa mila mandeha amin'ny finoana. Tsy mandeha amin'ny fahitana antsika. Le fahitana eto tsy le fahitana amin'iletsika matory mahita fahitana, fa le zavatra hitantsika maso ny tiany tenin'Andriamanitra ho lazaina. Le fahitana ohatra resiko ohatra zany hoe le fahitana ohatra ianao zany tsy misy ao an-tranonao, dia ho izy ianao ampinoana itenenako fa misy foana ao ato an-tranoko. Finoana andehananao amin'izay fotoana izay. Ho izy ianao hoe za ampinoana
ampinona fa na tsy sanina ary ato amiko ampinona fa Jesosy anome hanina ho ahy finona andehananao amin'izay fotoana zay. Izay le hoe tsy mijery le zavatra hitanao maso ianao, tsy mijery ianao hoe tsy misy ato amiko dia eo anao manomboka ketraka, eo anao manomboka kivy. Izay le hoe mandeha anao amin'ny zavatra hita maso. Fa isika tsy mandeha amin'izay fa mandeha amin'ny finoana, na misy na tsy misy dia manaika fa Jesosy mahay mampisy ny tsy misy, mahay zava-magaga ny Andriamanitra. Haleloya. Na hoy izy ianao hoe na dia diso fanantenana, ny olona zao tontolo zao no mora diso fanantenana ry havana, ny olona zao tontolo zao mora kivy, ny olona zao tontolo zao rehefa eo anatiny tena hoe tsy hitany tapidarakale izy dia tena hoe mamoy fo, misy ny mamono tena. Fa itsika tsy izay. Jereo fotsiny zao olona zao zao vao tsisy fotsiny vola dia mitapatapa izy, na marary izy dia tena mitapatapa izy, tena hoe sahirana. Fa atsika na ho faty na ho velona dia mino hatrany fa Jesosy mahay zava-magaga amin'ny fiainantsika. Amen. Izay le hoe tsy mandeha amin'io zavatra hitantsika maso io tsika, fa misy mamadika hoe fahitana le matory. Tsy a Jesosy miteny amintsika amin'ny fahitana, maneho fahitana, satria tsika zanany dia miteny amintsika ahoana ary ny fandraisan'i Jesosy amintsika, amin'ny nofy, amin'ny fahitana, amin'ny alalan'ny teniny itenenan'i Jesosy amintsika. Amen. Fa le fahitana teneniny eto le fahitana hitantsika le zavatra iainantsika andavanandro, le zavatra hitantsika maso io, tsika tsy mandeha araka an'io. Zay le hoe mandeha araka ny fanahy izao sy ianao, mandeha amin'ny finoana tsika. Zavatra impossible amin'ny olombelona possible amintsika satria tsika ao anatintsika Jesosy. Halleluja. Raha olona zao tontolo zao ohatra ianao zao tsy mihinan-kanina, tsy possible amin'zareo zany. Mitenenana zao tsy misakafo anatin'ny 3 andro, gaga be izy. Aiza koa isy olombelona tsy hihina anatin'ny 3 andro. Izay le hoe zareo satria raha vao tsisy ny hanina ho faty. Fa tsika tsy zay, tsika mandeha amin'ny finoana ry havana. Halleluja. Ka io no apinga lehibe rehefa tsika mandeha amin'ny finoana, matahotra le devoly. Finoana ho entinao, finoana no entinao. Finoana nandehanan'i Davida na lavoan'ny Goliata, finoana lehibe izy zay kelikely andeha hiady amin'ny Goliata, ny apinga no entiny. Halleluja. Amen. Ina miteny eto hoe mafinoana no apinga izay zonareo amono ny zanatsipika mirehetra zay alefan'ilay ratsy. Zay no amono atsika ny zanatsipika alefan'ilay ratsy. Itsika mandefa afo, mandefa ny rano Jesosy, raha tsy amin'ny finoana zany tsy efikasy mihitsy. Raha tsy amin'ny finoana, amin'ny fanano andraisanao ny Yesu ny fahefana, tsisy zavatra anjara eo, tsisy zavatra ohatra fotsiny hoe anatiny anao manao combat spirituel anao mieritreritra zavatra hafa, mieritreritra zavatra hafa ianao, mieritreritra manohitra anao zinsisy ianao, tsisy devoly andositra zany eo fa eo izy vao maika izy miditra ao anatinao. Fa amin'ny finoana no andehanantsika handavoantsika an'io. Hoe za eto andefa ny afo ny fanahy masina amin'ny devoly famisaviana rehetra manodidina zay miady amiko, fa tonga any io afo io. Amen. Zay ny tenenina amonoana ny zanatsipika rehetra alefan'ilay ratsy. Iva 17 ary raitso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ny tenin'Andriamanitra. Raha tsika tsy feno tenin'Andriamanitra, ataontsika ahoana hamono an'ilay devoly? Tsika tsy feno tenin'Andriamanitra. Feno tenin'Andriamanitra eto ny tenin'Andriamanitra ao anatinao, iainanao. Zay le feno, iainanao. Fa tsy hoe ianao manao récitation ty tenin'Andriamanitra ty tsia. Misy manao récitation io ao amin'ny toko fa zao zao aloha tsy mahay récitation io, tsy haiko daholo anatin'ny Bible io. Fa le izy
iainanao le tena zay le hoe feno zay le sabatry ny fanahinao izy amin'izay fotoana zay, lasa sabatra amin'izay fotoana zay le tenin'Andriamanitra. Tsy haiko nazontsika le izy zay mandrapy révélation ny fanahy masina izy. Marina antsika na mandehantsika eny mila le tenin'Andriamanitra ohatra hoe verset inona moa zany le tenin'Andriamanitra hoe zao famatana zao narak'izay mino androka de amin'ny anarako, iny zao hainao fa tsy atao tsy anjely izy fa iainanao pratique izay le hoe feno ianao. Lefa pratiquenao io de sabatra izy amin'izay fotoana zay ho an'ny devily Satana. Amen. Ka mba mazava amintsika izy hoy izy ny tenin'Andriamanitra aza mijangajanga de za zany tsy mijangajanga. Rehefa ianao miala amin'izay de sabatra anankiray zay fa azonao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra zany hoe za mila miala mifosafosa, miala amin'izay ianao efa sabatra anankiroa zay. Sabatra lasa sabatra zany le fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Ka raha ohatra ianao tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra ty tsy anjary sabatra mihitsy le izy. Izay le hoe feno ianao, feno le sabatra ianao, feno le tenin'Andriamanitra ianao anatinao ao. Hoe aza misaintsaina ny fisainany zao tontolo zao, aza manaraka fanao zao tontolo zao, za zany mila tsy manaraka fanao zao tontolo zao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe saintsaina ny zavatra any ambony fa tsy zavatra le fisaintsainanao any ambony foana, any amin'ny Jesosy foana. Amin'izay fotoana zay ianao efa misy fiarovana le fisainanao, misy sabatra ao. Izay le feno ny fonao, arovanao ny fonao tsy ho tafitohina, tsy ho tezitra. Ankatoavinao izay madio am-pona hitan'Andriamanitra, ankatoavinao zay de arovanao foana ny fonao, Jesosy arovany fo. Amin'ny fotoana iny tonga le fahatezerana, tonga le zanatsioka lefa Satana, misy sabatra ao mianao satria ianao mankatoa an'le teny. Feno zany le tenin'Andriamanitra ianao manomboka any amin'ny lohanao ka hatrany amin'ny faladinao. Amen. Ino mandositra le Satana? Tsy tafapetraka eo zany izy satria hitany ianao feno. Satria izy mitante foana isan'andro. Azontsika mitante izy, mandefa flesy izy amin'ny fisainanao de tonga anao hoe Jesosy tokoa ny teny tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Salamo toko voalohany, salamo voalohany azafady. Ina le tenao amin'ny salamo voalohany iny manambala ny fisainana angamba izy. Fa tsy hoe hainao daholo ty baiboly ty de zay ianao no feno, tsy ariavana, tsy zay. Sambatra ny zay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Zay tokoa amin'ny fisainako zany mila tsy manao misaintsaina ratsy aho. Tonga le fisainana ratsy alefa ny Satana, isaintsaina ny namanao, miala ianao Satana, tsy ato ianao. Efa naresy ianao zay satria nisy sabatra anankiray tao amin'ny fisainanao nandavoanao azy. Azontsika le izy ny maso. Anteninao Jesosy milaza fa raha ny masoko akaviana kavana manafotoana de leo ariko. Ka roatra tsy masoko ty ny tsiriritra lehilahy, arovo Jesosy tsy tafalatsaka amin'ny fitsiriritana. Arovo Jesosy de amin'izay fotoana zay tonga fakapanata fiditra meo manoloana anao, tsy taitra tsony ianao. Na resy ianao satria nisy sabatra ao. Halleluja. Izay le fahafenona lay tenin'Andriamanitra. Amen. Ny fiarovana lehibe atsika zany le tenin'Andriamanitra ampiaritsika. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Vavaka ny fiambenana, vavaka de fiambenana. Iambenanao ny tenanao, iambenanao mandrakariva. Mila mivavaka foana, averitsika foana zay hoe fivavahana tsy mitsahatra, mivavaka tsy mitsahatra. Halleluja. Ireo zany le fiadina mila feno ao anatintsika. Ireo mila entitsika isan'andro, isa-minitra, isa-segondra. Satria tsika tsy hoe isaky ny alina ihany no miady amin'ny devoly, fa na iza na vao miala eto tsika efa misy fandrika.
Alléluia. Ka ianao mila miambina foana amin'ny alalan'ireo ny fiambenana dia ny fiarovanao ny tenanao amin'ny alalan'ny teniny. Amen, amen. Hiditra antsika zany ao anatin'ny combat spirituel mazava antsika angamba zay. Efa nahazo ny hesin'ny fahefana antsika teo, nahazo ny tenin'Andriamanitra antsika teo. Efa nazavan'ny fanahy masina. Androaka antsika amin'izao fotoana izao ny fahavalo Satana izay miady amintsika andro manalina. Entsika ny fijoroana olombelona teo ny am'fandrika mandriany ny tanora, ny fandrika mandriany tanora etsero maneran-tany amin'ny alalan'ny fisotroana toka, amin'ny alalan'ny fijangajangana, amin'ny alalan'ny fivarotan-tena, fifohana zava-mahadomelina. Ka ireny dia sakana ny tanora tsy alalan'Andriamanitra intsony, tsisy firaisana amin'Andriamanitra intsony. Ka raisintsika ny Yesu ny fahefana, androatsika, andavoatsika ny asa maty rehetra fafon'izy ireo izay mandrian'izy ireo tanora maro. Tsika hiady, tsika mitsangana, tsika no intercesseur sain'ny tompo zany hiady ho an'ny manodidina antsika satria tsika fiangonana zay ny asantsika. Halleluja. Jesosy malalo, manandratra ny feona ihany aminao zay Jesosy malalo, anatrehanao zao fotoana zao, anatrehanao eto Dada malalo, manatre fanahy masinao, manatre efa eto ianao hiady miadina. Fanahy masinao avy, fanahy masinao avy, fanahy masinao feno ny afinao iredareda eto. Yaba shekaria baba, ny afinao fanahy masinao, ny afinao fanahy masinao, ny afinao fanahy masinao, ny afinao eto. Raisinay ny Yesu ny fahefana, raisinay ny Yesu ny fahefana, andavona ny asan'ny Satana rehetra, ny asan'ny fahavalo rehetra izay mamandrika tanora maro any amin'ny boîte de nuit, any amin'ny fijangajangana, manao fijangajangana any amin'ny plaza, any amin'ny bara, ao anaty fisotroana toka, ao anaty fifohana zava-mahadomelina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Raisinay ny Yesu ny fahefana, andavonay ny hôtel ny Satana rehetra, ny fandriky Satana rehetra, arodana amin'ny anaran'i Jesosy, arodana amin'ny anaran'i Jesosy, arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny velam-pandriky Satana rehetra, rava ny asanao Satana, rava fongaretranao rehetra, rava tsabina amin'ny anaran'i Jesosy, arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny velam-pandrika ho any amin'ny hôtel, any amin'ny bara, any amin'ny boîte de nuit, za rehetra tsanganao etsero, ny fitafiana tsy mendrika rehetra, ny modelista tsanganao etsero, any amin'ny magasin, any amin'ny fivarotana, ny agent de diable rehetra, arodana amin'ny anaran'i Jesosy, arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asan'ny maizana rehetra, ny fandrika rehetra, ny velam-pandrika rehetra fahafinareo, rava dorana amin'ny afon'ny fanahy masina, dorana amin'ny afon'ny fanahy masina, dorana amin'ny afon'ny fanahy masina, dorana amin'ny afon'ny fanahy masina. Kariaba sekaria baba Karia baba shera baba. J'envoie les feux, j'envoie les feux, j'envoie les feux dans tous les magasins que tu as mis, tous les habits qui séduisent les gens, qui séduisent les jeunes. Au nom de Jésus, j'envoie les feux, j'envoie les feux, j'envoie les feux. Kariaba shekaria baba Yaria baba. Je renverse tous les hôtels, je renverse tous les hôtels, tous les hôtels. Je renverse les hôtels dans les boîtes de nuit, dans les bars, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les jette dans les affaires. Que le feu les détruise, que le feu les détruise, que le feu les détruise, que le feu les détruise. Kariaba shekaria baba, Koria baba, Yariaba sekaria baba, Koryaba shekara baba, Koryaba kariaba skeraba, Koryaba sekariaba shirararara. Les feux les détruisent, les feux les détruisent, les feux les détruisent. Tous les hôtels qui se lèvent partout dans le monde entier, que le feu le brûle.
Saint-Esprit, tu es le feu de Bila, tu es le feu de détruire, détruise au nom de Jésus, détruise au nom de Jésus. Alléluia. Karabababa, shirararara. Touché, touché. Amin'izao fotoana izao tsika mbola ao anatin'izay ihany hitrany amin'ny fiangonana tsika hitantsika ny fandrika Satana izay efa voalaza teo hoe ny mpanompon'Andriamanitra na pasteur izy izy tsy mandeha any amin'ny magicien, tsy mitady fanafody any amin'ny magicien nefa nono hoe tafalatsaka ohatra izy nao anatin'ny fahotana dia tafiditra zay Satana ao amin'ilay fiangonana. Amen. Mety hoe nandeha amin'ny fahamarinana izy amin'ny voalohany nefa rehefa taty aoriana dia Satana misintona. Dia Satana misintona azy tafalatsaka ho tafalatsaka ao anatin'ilay fandrika Satana ka itsika hiady ho an'ny fiangonana, tsika no mitsangana. Halleluja. Anohitra ny velam-pandrika rehetra ataon'ny Satana. Halleluja. Satria ny fiangonana no lasa hafa baraka, no lasa faly Satana satria azo ny fiangonana. Kanefa tsika tsy manaiky an'izany, tsy manaiky an'izany tsika. Halleluja. Ka raisitsika ny Yesu ny fahefana zay efa niraisitsika teo, ny Yesu ny fahefana ka ny afo ny fanahy masina zay ao anatsika, ny afo ny fanahy masina amin'izao fotoana izao ilokalize ny toerana rehetra any amin'ny fiangonana. Adinoko laza teo fa raha nanazava ny mpanompony teo ny amin'ny fiangonana zay mpanompon'Andriamanitra mandeha araka mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io fiangonana io na mihidy ohatra mody daholo ny olona dia misy anjely miambina ao, misy anjely miambina amin'io fiangonana io. Fa ny fiangonana tsy ao tsony Jesosy dia le Satana no miambina ao. Halleluja. Ka amin'izao fotoana izao raisitsika ny Yesu ny fahefana, raisitsika ny Yesu ny fahefana, afahafantsika ny rano Jesosy, afahafantsika ny afo ny fanahy masina any amin'ny fiangonana rehetra, any amin'ny fiangonana rehetra mba ny herin'Andriamanitra, ny hery ny afo ny fanahy masina androdana ny velam-pandrika Satana rehetra, androdana ny velam-pandrika rehetra zay tafiditra any amin'ny fiangonana, zay rehetra fafin'izy ireo ny esprit ny démon rehetra mikontrôla ny fiangonana rehetra arodantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon venina fy Nazareta. Fanahy masinao midiny ianao, fanahy masinao midiny ianao fenoy izay fanahy masinao aoka ny afonao amin'izao fotoana izao, ny afonao amin'izao fotoana izao midiny eto, ny afonao amin'izao fotoana izao localise Saint-Esprit, localise fanahy masinao ianao mahita amin'izao fotoana izao, ianao mahita amin'izao fotoana izao fanahy masinao hidina any amin'ny toerana any amin'ny fiangonana rehetra Jesosy kariava sheraba karababababa sherararararara o rabababa shera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 r
Afo ny fanahy masina midina eto ny afonao. Fanahy masinao, fanahy masinao, fanahy masinao. Localise Saint-Esprit, localise Saint-Esprit, localise Saint-Esprit, localise Saint-Esprit. Any amin'ny fiangonanao rehetra, any amin'ny fiangonana rehetra ny afonao, ny afonao, ny afonao fanahy masinao. Androka ny asan'ny devoly rehetra, androka ny asan'ny famazina rehetra, androka ny asan'ny maizina rehetra. Ny afonao fanahy masina midina amin'izao fotoana izao. Ny afonao fanahy masina midina amin'izao fotoana izao. Midina any amin'ny fiangonana rehetra, midina any amin'ny fiangonanao. Nenona tsy anao aza Jesosy. Ianao hitratsehatra fanahy masinao. Ianao hitratsehatra fanahy masinao any amin'ny fiangonana rehetra. Fanahy masinao midina. Ny afonao fanahy masinao, ny afonao fanahy masinao, ny afonao hiditra, hiditra amin'ny fiangonanao. Ny afonao fanahy masinao, ny afonao fanahy masinao. Andoro fanahy zazavavin-drano, andoro ny fanahy ny démon contrôle rehetra amin'ny fiangonana.
faraba shekarababa niafinao fanay masino niafinao fanay masino andoratra varava ny asan'ny satana vela-pandroka rehetra fafiny amin'ny fiangonana izay mitondra adiady izay mitondra tsy fakazahoana izay mitondra fiatsaram-bela tsy tafiditra any amin'ny fiangonanao ny fitafiana tsy mendrika ny fijangajangana niafin'ny fanay masina mandory manapotika za niafin'ny fanay masina j'envoie les feux au nom de Jésus kariaba shekarababa les feux 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 de sang les feux de sang les feux de sang les feux de sang dans l'église de Dieu, dans l'église de Dieu, sortez-vous au nom de Jésus, sortez-vous au nom de Jésus, sortez-vous au nom de Jésus, que les feux de sang, kariaba, shekariaba, baba, que les feux de sang maintenant, que les feux de sang maintenant, que les feux de Tout-Puissant, que les feux d'Elohim, que les feux puissants, kariaba, shekariaba, que les feux de détruisent, que les feux de détruisent, entre Saint-Esprit dans l'église, entre Saint-Esprit, que les feux brûlés, les feux les détruisent, tous les esprits des signes des eaux, tous les esprits des Jézabel, Karabashirarara, Irabashegariababa, essaie que notre roi soit glorifié. Oh, ça, alléluia. Que les feux de sang maintenant, les feux de Saint-Esprit, les feux de Saint-Esprit, détruisent les papas, détruisent les papas, détruisent les papas, ils sont entrés dans l'église, tous les esprits des dragons, tous les esprits des serpents, sortez au nom de Jésus, que les feux les brûlent, les feux les détruisent, les feux les brûlent, les feux de l'éternel, je prends les feux de l'éternel, et rabababa, les feux, je les décapiter la tête, je décapiter la tête, et les feux les brûlent, et les feux les brûlent. J'envoie les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, tous les esprits de sorcellerie qui entrent dans l'église, les sangs de Jésus j'envoie, qui combat l'église, j'envoie les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus dans l'église, les sangs de Jésus partout dans l'église, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus dans l'église, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus, 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 les sangs de Jésus s'envoient, les sangs de Jésus s'envoient, les sangs de Jésus s'envoient, j'envoie les sangs de Jésus, j'envoie les sangs de Jésus, j'envoie les sangs de Jésus. J'envoie les sangs de Jésus, j'envoie les sangs de Jésus. J'envoie les sangs de Jésus, 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 les sangs de Jésus partout, les sangs de Jésus partout, dans l'église, les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau, les sangs de Jésus, j'envoie les sangs, j'envoie les sangs, j'envoie les sangs. Les sangs, les sangs, les sangs, les sangs de Jésus, les sangs de Jésus, partout dans les églises, les sangs de l'agneau qui fait détruire tous les esprits sataniques, tous les esprits de sorcellerie, les sangs de l'agneau, les sangs de l'agneau, j'envoie les sangs, j'envoie les sangs, j'envoie les sangs, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amin'izao fotoana izao tsika mbola ao anatin'izay ihany androaka tsika ny fanahy sorcellerie, ny fanahy satanika rehetra, ny fanahy ny marabotazy rehetra, ny fanahy rehetra, ny fanahy avy any anatin'ny rano rehetra ataontsika mibloka. Alléluia. Hoentsika ny sabatra maherin'i Jesosy Kristy Tompo venavy a Nazareta. Anapanapahantsika ny asan'izy ireo, ny firongana entan'izy ireo ary atsivontsika ny andavaky ny elo. Halleluja. Raitsika ny Yesu ny fahefana izay fanomena antsika.
zay rehetra fantatrao, ny devoly rehetra zay manenjika anao, zay fantatrao hoe mikomba ao anatin'izany ianao, ny devoly rehetra maka endrika biby, maka endrika alika, maka endrika saka, zay rehetra hitanao amin'nofy, raiso ny fahefana, raiso ny hery. Alleluia. Zay fanomeny Jesosy ianao, androdano ny asan'izy ireo, androdano ny fonganentan'izy rehetra, arodano ary atipana andavaky ny elo. Amen. Ny fanahy manambady rehetra, ny fanahy manambady zay manafoka anao amin'ny alina, toero amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana ianao. Halleluja. Arodano, raiso ny fahefana, raiso ny sabatra, doroy amin'ny afo ny fanahy masina, halleluja. Ariaba shekaria baba shera rara fanahy masinao, aoka anao mbola meno anay bebe koko, aoka anao meno anay bebe koko, fanahy masinao, raisinay ny Yesu ny fahefana, ny ranao nefa mandrakotra anay, ny ranao Jesosy, kariaba shekaria baba, ny fafinay ny première ciel, deuxième ciel, que tous les esprits qui est dans les ciels, papa, tous les esprits qui prend les formes, reine du ciel, reine de la côte, j'envoie les sangs sous la mer, tous les esprits des Jézabel, tous les esprits des femmes de nuit, hommes de nuit, j'envoie les sangs partout, j'envoie les sangs de Jésus, j'envoie les sangs de Jésus, les sangs de l'agneau partout, j'aspèse les sangs sur la terre, j'aspèse les sangs, tous les démons qui cachent dans cette terre, tous les démons qui cachent, dévoulent mi avkafneti ambontanretra maka endrika melala ny olona, ny ranao Jesosy, afafy, ny ranao Jesosy mandoro, mandrava, mandrodana, ny ranao Jesosy eny amin'ny lanitra, eny amin'ny abakabaka, zay rehetra maka forma, maka endrika ho mpanjaka, ho reine, ho roi, ny ranao Jesosy afafy, ny ranao Jesosy afafy, ny rano zanak'ondry afafy, mandrodana, mandrava, miparalysena izy ireo, ny ranao Jesosy afafy, ny rano Jesosy, mandrodana, mandrava, ny asan'izy ireo, fironganentan'izy ireo rehatipy andavaky ny elo, kariaba shekariababa. Ny fanahy sosy rehetra, ny fanahy fanosavina rehetra, kariaba sekariababa, ny rano Jesosy afafy, ny rano Jesosy mandoro anareo, ny rano Jesosy tsy afanareo mihetsika, tsy afanareo manao voyage amizao alina izao, ny rano Jesosy tsy afanareo manao réunion amizao fotoana izao, ny rano Jesosy afafiko, ny ranao Jesosy, ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy, mandoro, mandrava, ny fivoriana rehetra ataon'izy ireo, ny réunion, programme rehetra ataon'izy ireo, ny malédiction rehetra voakany vavan'izy ireo, ny rano Jesosy manafona, mandrava an'izany ny ranao Jesosy malalo, ny fanahin'ny zazavavin-drano rehetra, ny fanahin'ny Jezabel, ny fanahy maka endrika voay rehetra, ny fanahy manambady rehetra, ravana amin'ny ranao Jesosy, arodana amin'ny afinao, atria ny afinao dia afo mandoro, mandevina, ary manipana izy ireo ny andavaky ny elo, kariaba sekariababa, keraba shekariababa, ny biby rehetra maka endrika, ny asan'ny maizina rehetra zay maka endrika biby, na voay, na alika, na saka, na orsa, na dragona, na bibilava, zay rehetra maka endrika biby Jesosy, ny ranao no mandevina, mandrava ny asan'izy ireo, ny ranao ary ny sabatra ao manambatabaka ny tongotra matanan'izy ireo, kariaba sekariababa, koriaba sekariababa, arodana ravana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompofenina Nazareta, ny asanareo rehetra, fironganentanareo rehetra, kariaba seraba, zay manafoka anay amin'ny nofy, eny na amin'ny andro atoandro, na amin'ny alina, ny rano Jesosy, mandoro, mandrava ny asanareo, any andavaky ny elo, anjara toerareo, kariaba shekariababa, shera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 , karabababa, shera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 ,
Haleluya. Amin'izao fotoana izao, na iza ndaiza nitondrany izy ireo ny fanatsika. Na iza ndaiza nitondrany izy ireo ny fanatsika, na ny anaty rano, na ny anaty botay, na ny anaty vilany, na ny anaty fasana, na ny anaty ala, indraindray tsika manofy an'ireny. Dikan'izay ny fanahinao prisonnier any ho any. Haleluya. Ento anatrehany Jesosy satria anao voavidiny tamin'ny rano. Ento anatrehany Jesosy. Teneny mihitsy hoe za Jesosy nividinao tamin'ny rano. Za Jesosy eo manaiky anao. Nanaiky anao tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainako. Za Jesosy nanolo tenao anao. Nahoana zao no mbola fehezin'izy ireo any ny fanako. Afaka miady vatra amin'ny Jesosy ianao. Afaka miady vatra amin'ny Jesosy ianao. Haleluya. Ka récupéreo ny fanahinao, ny bonheur anao rehetra, ny vie de prière anao, satria reny no anvoteny devoly mba tsy ahafahanao ifandray amin'ny Jesosy. Ny fiainam-bavaka anao, ny vie de jeûne anao, rehetra sakanany daholo satria fantany fa ireny nampandroso ny ara-panahinao. Ka ento anatrehany Jesosy, za Jesosy efa nifona taminao zao Jesosy, efa nanolo tenao anao, zao efa manaraka anao araka ny sitraponao. Ka itokotso anatrehanao zay rehetra mamatipatra ny fanako anohany. Miverina ty amiko ny identitéko rehetra hoe. Miverina ty amiko ny identitéko rehetra hoe. Haleluya. Jesosy malalo. Jesosy malalo entiko anatrehanao Jesosy. Itokotso anatrehanao Jesosy tenako, ny fanako, ny vatako rehetra. Jésus. Haleluya. Jesosy eo zay efa nifona teo anatrehanao. Ianao Jesosy eo nandatsaka ny rano ho ahy Jesosy ianao. Ka na iza ndaiza Jesosy matora izy ireo ny fanako. Na ny anaty ala, na ny anaty fasana, na ny anaty rano, na ny anaty botay, na anaty tavoahangy, na anaty vilany. Amin'izao fotoana izao ny fanako miala avy any. Ny fanako amin'izao fotoana izao miala any satria izaho voavidiny rano Jesosy. Entiko amin'ny tribunalinao Jesosy. Entiko amin'ny tribunalinao Jesosy malalo. Fa izaho dia voavidinao tamin'ny rano Jesosy. Za dia voavidinao amin'ny rano Jesosy malaria bashekaria baba. Ka na iza ndaiza matora izy ireo ny fanako. Ny fanako miala amin'ny anaran'i Jesosy avy any. Ny fanako je récupère au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit localise. Que le Saint-Esprit localise. Je les casse les bouteilles. Je les casse les matmites. Je les casse les cercailles. Je les casse au nom de Jésus. Que mon âme sorte au nom de Jésus. Que mon âme sorte au nom de Jésus. Que mon âme sorte au nom de Jésus. Oriaba shekaria baba. Sana, oh sana. Jésus, imolé, oh Jésus. Oriaba shekaria baba. Mon âme sort dans les tombeaux. Mon âme sort dans les tombeaux. Mon âme sort dans les marmites. Mon âme sort dans les bouteilles, dans leurs calibasses. Que mon âme sort au nom de Jésus. Dans leurs miroirs. Que mon âme sort. Leurs miroirs les casse. Kariaba sekaria baba. Orababa shekaria baba. Mon âme sort sous la mer. Mon âme sort dans la main des sirènes. Mon âme sort dans la main de Jézabel. Mon âme sort dans leur prison de manger. Mon âme sort au nom de Jésus. Dans leur prison. Mon âme sort au nom de Jésus. Kariaba baba sheraba. Korababa. Oh sana, oh sana. Que mon âme sort au nom de Jésus. Dans la forêt, mon âme sort maintenant. Au nom de Jésus-Christ vient de Nazareth. Et j'ai récupéré tout. J'ai récupéré mon bonheur. J'ai récupéré ma vie de prière. J'ai récupéré ma vie de jeûne. J'ai récupéré au nom de Jésus ma relation de moi avec mon Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a plus de relation entre moi et le diable. Au nom de Jésus, je renonce aujourd'hui que je ne suis plus vous appartient. Et je ne suis plus vous appartient. Karia baba shera baba. Hosanna. Alléluia. Que mon âme sorte au nom de Jésus. Que mon âme réussisse au nom de Jésus. Koraba sekaria baba baba.
Mon identité, j'ai récupéré. Ma joie, ma liberté, ma paix, j'ai récupéré au nom de Jésus. Ma justice, que je marche dans la justice, que je marche dans la fidélité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Vela Jesus nai mayer Jesus nai Jesus nai. Kana sanai santutana rol falanai. Ora ba shekaria baba baba. Jésus Gariaba shekaria baba. Que mon âme sorte dans les tombeaux, que mon âme sorte dans les marmites. Qu'ils ont plié partir mon âme au nom de Jésus. Mon âme appartient de Jésus. Mon âme appartient de mon Jésus. Kariaba shekaria. Oh Jésus, Gariaba, Gariabo. Jésus-Christ est ressuscité. Hosanna, élevez le nom de Jésus, élevez le nom des rois des rois, élevez son nom, car son nom m'a libéré, car son nom m'a récite, car mon nom m'a libéré, il m'a libéré. Il m'a lavé par son sang, car son sang est précieux devant moi, car son sang est puissant. Alléluia. Oh, elle est démon fuit, elle est démon fuit. Je renverse les hôtels, je renverse les Bouddha, je renverse les Sainte Marie, je renverse au nom de Jésus. Car il n'y a pas saint que Jésus seul. Dieu est celle qui est vivant, Dieu est celle qui est saint. Oh, Imolé, Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Oh, élevez le nom de Jésus. Je suis en colère du Saint. Je suis rempli de la colère du Saint-Esprit. J'envoie les feux où vous êtes. J'envoie les feux où vous êtes sorciers. Vous êtes sorciers au nom de Jésus. Vous tombez au nom de Jésus. Vous tombez au nom de Jésus. Vous tombez au nom de Jésus. Que les feux vous brûlent là. Que les feux vous brûlent là. Que les feux vous brûlent là. Tous les sommeils spirituels que vous envoyez. Tous les sommeils spirituels que vous envoyez. Je les détruis. Je prends les paix. Je les détruis. Je les détruis. Je les coupe. Élevez le nom de Jésus. Son nom est très élevé. Son nom est puissant. Il est vivant. Il est au-dessus de tout. Il n'y a pas le pouvoir des sorciers. Il n'y a pas le pouvoir des magiciens. Au nom de Jésus, je les détruis. Je les renverse. J'envoie les feux. Les feux maintenant. Les feux de brûle. Les feux de brûle. Les feux maintenant. Les feux maintenant. Les feux maintenant. J'envoie les feux où ils sont. J'envoie les feux où ils sont. J'envoie les feux. Ils ont fait les réunions maintenant. Ils ont fait les sacrifices maintenant. Il y a les feux les faire tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Andro katika nifana nifafatesana mzoftozo. Ana nifafatesana. Fara mitondra retina rehetra. Alléluia. Aroda atika amin'ny anaran'i Jesosy na any amin'ny ankohona atika. Poussons encore plus de cris de joie pour l'Éternel. Mitafika rehetra ataon'izy ireo amin'ny asa atika. Ny programme atika. Satria idiran'izy ireo daholo zany. Ny contrôle ataon'izy ireo amin'ny fiainantsika. Ny dévoile de contrôle micontrôle fiainantsika. Tsy afatsika mamindra. Tsy afatsika manao ninina fefa eo izy. Kariaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Tu n'as pas le pouvoir dans ma vie au nom de Jésus. Asany Yesu ny fahefana Jesosy. Androana ny fanahy fahafatesana rehetra, fanahy mitondra aretina rehetra Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Fanahy fahafatesana rehetra. Tsy manana hery ianao, tsy manana fahefana ianao. Ayaba shekara baba 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 shera ra 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 ra. Que le pète les ténèbres l'écrase les cercails, l'écrase les cercails, l'écrase les cercails. Je l'écrase les cercails, je l'écrase, je l'écrase, je les détruise. Tous les cercails qu'ils ont préparés, tous les sacrifices qu'ils ont préparés, toutes les maladies qu'ils ont préparées, que le sang de l'agneau les fasse, le sang de Jésus les fasse, le sang de Jésus les fasse. Yaba seka yababa. Ils ont attaqué ma famille. Lâche au nom de Jésus. Lâche ma famille au nom de Jésus. Ariaba seka yaba. Vous n'avez pas le pouvoir au nom de Jésus. Tous les esprits de mort que vous envoyez, les maladies que vous envoyez, sans effet, allez les détruisez au nom de Jésus qui se vient de Nazareth. Ayaba, seka, yaba. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Jésus est puissant. Jésus est vivant. Jésus est élevé. Jésus est élevé. On t'élève ton nom, Seigneur. On t'élève ton nom, Seigneur. Pour détruire. Pour détruire. Pour détruire tous les mal dans nos vies. Pour détruire au nom de Jésus. Détruire au nom de Jésus. Détruisez 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 papa. Détruisez papa. Détruisez tous les esprits de mort. Détruisez, brûlez papa. Brûlez papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, brûlez. Au nom de Jésus. Kariaba sekayaba baba 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 sheyaba. Oriaba baba shekayaba baba baba shirarararara. Détruise les papas, 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 détruise les papas par ton feu, détruise les par ton épée, détruise tous les cercueils papa. Alléluia, alléluia, amen, amen. Hallelujah, solta Jesus, solta fadecer beira wadai, solta Jesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. J'envoie les sangs maintenant, les sangs maintenant dans cette maison, les sangs maintenant dans cette maison, les sangs dans l'air de cette maison, sous la terre, par terre, partout. J'envoie les sangs dans le monde entier, j'envoie les sangs de Jésus. J'envoie les sangs dans l'église, j'envoie les sangs dans l'hôpital, j'envoie les sangs de Jésus, les sangs de Jésus dans les magasins, les sangs de Jésus. Alléluia. Afaf kundrano Jesus enamlalana. Anyam toerana masamihafa, any am bureau, ny rano Jesosy afafy, any am toerana rehetra. Zay maka ny sarinay, ny momba anay, ny akanjonay, zay rehetra maka ny momba anay tsy fantatray. Ny ranao Jesosy afafy, ny ranao Jesosy afafy amin'izao fotoana izao. Ny ranao afafy amin'ny toerana iasanay, ny ranao afafy eny amin'ny lalana, eny amin'ny fiara. Ny ranao afafy Jesosy, any amin'ny toerana masamihafa, ny rano Jesosy mahery. Oh yaba seka yababa, j'envoie les sangs maintenant partout, les sangs partout, les sangs partout dans le monde entier, car tu es mort pour le monde entier, papa. Et j'envoie les sangs, j'envoie les sangs, j'envoie les sangs. Partout il y a les gens qui sont malades. J'envoie les sangs. Wanzereta ti salama. Ni rante sosi, ni rante sosi, ni rante sosi manafa kan fo fatareta. Ni rante sosi, ni rante sosi, rante sosi maye, ni rante sosi maye. Manafa kan fo fatareta, ni voa genzareta.
ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny depression, ao anatin'ny tsy fahasalamana. Ny ran'ny Jesosy afafy ho an'izay rehetra voafatry ny devoly rehetra, voafatry ny satana rehetra. Ny ran'ny Jesosy manafaka amin'izao fotoana izao. Ny ran'ny Jesosy afafy. Keriabasekaryababa. Ny ran'ny Jesosy eliabo shekariababo. Fafako ny ran'ny Jesosy ho an'izay rehetra voafatry amin'ny fahotana rehetra. Ny ran'ny Jesosy, ny ran'ny Jesosy, ny ran'ny Jesosy, ny ran'ny Jesosy. Kerabababa. Ny ran'ny Jesosy, ny ran'ny Jesosy le mahery. Ny ranao Jesosy mahery. Ny ranao Jesosy afafy any amin'ny ankohonako. Ny ranao nafafy any amin'ny fireneko. Ny ranao nafafy Jesosy partout Seigneur. Ny ranao maintenant Seigneur Jésus. Maintenant, 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 maintenant. J'envoie les sangs. Maintenant, maintenant les sangs de Jésus sous les airs. J'envoie les sangs. Ny ran'ny Jesosy eny amin'ny rivotra. Eny amin'ny rivotra iairanay rehetra. Eny amin'ny habakabaka. Ny ran'ny Jesosy. Ny ran'ny Jesosy. Ny ran'ny Jesosy afafy. Ny ranao Jesosy tonga afo. Tonga hery. Tonga afo. Mandoro mandrava manafaka ny faritra ny senina rehetra. Ny ran'ny Jesosy afafy amin'izao fotoana izao. Kerabababababa shekariababa. Ny ran'ny Jesosy. Ny ranao Jesosy. Fafy ny ranao amin'izao fotoana izao. Kerabo shekariababo. Ny ranao afafy amin'izao fotoana izao Jesosy. Kerabo shekariababo. Ny ranao Jesosy afafy. Any ambany ranomasina. Any ambany ranomasina. Any amin'ny royaume ténèbres rehetra. Ny ranao Jesosy afafy. Any amin'ny royaume ténèbres rehetra. Fafy ny ranao Jesosy. Fafy ny ranao Jesosy. Any amin'ny fivoriana izy ireo. Any amin'ny complot rehetra ataony izy ireo. Ny ranao Jesosy afafy amin'izao fotoana izao. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy mandrava ny fanafody rehetra afafin'izy ireo. Ny ranao Jesosy. Ranao Jesosy afafy. Ranao Jesosy afafy. Any amin'ny fiangonana. Ny ran'ny Jesosy. Ny ran'ny Jesosy. Ny ran'ny Jesosy. Eriabo sekariabo. Eriabo sekariabo. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. J'envoie les sangs. J'envoie les sangs partout. Les sangs partout. Tout. Partout maintenant devenu fait. Partout maintenant devenu fait. Les sangs de Jésus. Sous la mer. Les sangs de Jésus. Par terre le sang de Jésus. Par terre le sang de Jésus. Dans cette maison. J'envoie les sangs maintenant. Partout les sangs de Jésus. Dans la toilette. Dans les chambres. Les sangs de Jésus. Les démons qui cassent. Les sangs de Jésus maintenant. 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 Devenu fait. Devenu fait. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Qu'il frappe. Qu'il frappe aveuglément. Qu'il frappe aveuglément. Le sang de Jésus. Les sangs de Jésus. Tous les sangs des diables. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Que les sangs de Jésus les frappent aveuglément. Les sangs de Jésus. Karaba. Korababa. Hosanna. Haramyo. Himole. Hosanna. Hosanna. Oh, les sangs est précieux. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Ils sont préparés pour faire les sacrifices maintenant. Les sangs de Jésus maintenant devenus faits. Les sangs de Jésus. Les sangs de Jésus. Namtana antisem doftozo. Iran Jesus. Tunga afman. That's a command dev and sabbath beside zero. Ran Jesus. Ran Jesus. Ran Jesus above. Far from ran out Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sota Jesus. Sota nyamrano da hair Jesus. Sota mrano mayer Jesus. Nyasa tam tiftonati. Sota nyamrano Jesus. Kasita kanyamrano Jesus. Sota nyamrano Jesus. Hallelujah.
Jesus. Jesus, nyamran le mayeri. Hallelujah. Oh, msota Jesus. Sota nyamran o mayeri Jesus. Jésus est vivant pour toujours. Jésus est ressuscité. Iderany saotra ny tompontsika amin'izay fanatrehana nampandreseny antsika zay. Alléluia. Amen. Nous sommes riches en Christ. Nous sommes forts en Christ. Tsy tazana antsika ela fa Amen. iderany Jesosy kalaka minitra antsika zany saotra azy. Tena tenenao amin'ny Jesosy fisaorana misaotra azy ianao amin'izay rehetra voarainao teo zay rehetra niraisinao teo dia izy mikasika anao izy miteny aminao. Halleluja. Sady midera antsika no mivavaka misaotra ny Tompo tena hoe asandra antsika izy fa lehibe ny Tompontsika. Halleluja. Saotra Jesosy karia bashera baba. Merci Seigneur. Saotra Jesosy. Teny anty saotranao Jesosy ny hatsaranao. Ny hatsaranao noho ny amin'ny teninao Jesosy satria ny fitiavanao no mbola itenenanao aminay isanandro. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Misaotra dada malalo. Ataova isaotranao zay Jesosy na amin'ny ora na amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana Jesosy. Misaotra Jesosy mifandresena lehibe menao anay isanandro. Misaotra Jesosy. Tsapanay ny fitiavanao. Tsapanay ny famindraponao. Tsapanay ny alebiazanao fa lehibe ianao Tompo tsisy tahakanao tsisy toanao. Misaotra anao manjakarivo izay. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo malalo. Asandratra ianao Tompo terainay manjakarivo ianao. Misandrata any amin'ny avondrindra ianao. Misandrata any amin'ny avondrindra ianao Tompo. Misandrata any amin'ny avondrindra ianao. Ankalazaina ny anaranao. Menay voninahitra ianao. Oh, misandrata dado. Tsisy toanao, tsisy tahakanao. Misaotra anao zay Jesosy fanatrehanao. Misaotra anao zay Jesosy ny fiasan'ny fanainao masina, ny ranao masina. Misaotra Jesosy. Rifitonao Jésus. Tianay foana Jesosy anao fanatrehana. Tianay foana ny ao fanatrehana. Misaotra bakasitraka Jesosy. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci Papa. Je te glorifie ton nom. Je te glorifie le roi des rois. Merci Papa. Elohim Adonai. Merci, 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 merci roi. Misaotra Jesosy, misaotra mifandresena, misaotra ny heromena ho anay Jesosy. Marobe naniry ny vavaka matiavaka, marobe maniry vavaka matiavaka, fa izay manokana Jesosy, izay manokana Jesosy. Oria baobaosia kariaba ny vanginao tamin'ity andondro aty kariababa. No vanginao zay, nomenao hery zay, nomenao tanjaka izay, nomenao fahasalamana izay. Karaba shekariababababa. Je te glorifie ton nom, Jésus. Je te glorifie ton nom. Je te glorifie ton nom. Le roi des rois, Seigneur du Seigneur. C'est lui le roi. C'est lui le roi.
C'est lui mon papa. C'est lui mon papa. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, papa. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, mon papa. Oh, Jésus. Nous te glorifions. Nous te glorifions ton nom. 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 Chandrata te soso. Chandrata ne mnyavundinde no. Chandrata fatsare no. Chandrata fatsare no. Rai sul fiderana sanda trai jesosio. Rai sul fiderana sanda trai. Kaya yaba shekaria baba. Ora baba baba shekaria ba. Ora sul fisadrata da jesosio. Rai sul fiderana jesosio. Rai sul facastrana jesosio. Rai falebea no. Rai somayere no. Rai jesosio. Panzaka mayere. Panzaka malaza. Panzaka tupu zoretu zo. Yarore riano sanda da siderana. Yera bosh. Oh Jésus, 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 oh Jésus, merci, merci papa, merci Jésus, merci papa, merci Jésus, alléluia, alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, Seigneur. Tu es grand, papa. Tu es grand, tu es grand. Tu es Jésus, tu es mon papa. Jésus, car ton nom est digne de car ton nom est digne de louange. Ton nom est merveilleux, car ton nom est glorieux, car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand, car ton nom Sotra ny fanahy masina atsika, sotra ny tompontsika dia hanolo tena atsika. Na ohatra ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy dia mila manolo tena ho an'i Jesosy, mandray an'i Jesosy tompontsika. Raha ohatra ka ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy mihitsy zany tsapako ohatra hoe miteny an'izay fanahy masina zany hoe raha ianao zany mbola tsy niteny mihitsy hoe za hanolo tena anao Jesosy, za handrainao tompontsy mpamonjy amin'ny fiainako dia mila miteny ianao zany, mila miteny ianao hoe za Jesosy manolotra ny tenako rehetra ho anao. Mila miteny ianao, manaiky ianao tompontsy mpamonjy amin'ny fiainako Jesosy. Amen. Fa amin'izao fotoana izao tsika hanolo tena ho an'i Jesosy tsika, atolotritsika ny fiainantsika, avaozindray raha ohatra ka efa fanolo tena anao dia avaozitsika ny fanolan-tenantsika. Raha ohatra ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy dia raisy Jesosy ho tompontsy mpamonjy amin'ny fiainanao. Alleluia. Jesosy malalo manavao ny fanoloran-tenako eto anatrehana ho an'i Jesosy. Manavao ny fanoloran-tenako eto anatrehana ho an'i Jesosy. Avaoziko indray ny fifandraisako aminao, avaoziko indray Jesosy. Jesosy tia Jesosy, manaiky ho
iraka ao manaiky ampiasainao, manaiky amin'izay rehetra ny ranao ahy, manaiky ny sitraponao, manaiky izay tianao Jesosy eo, tia Jesosy eo, tia Jesosy anao a Jesosy, anao a Jesosy, anao ny fiainako rehetra, anao ny momba rehetra, anao Jesosy, Jesosy eo, tia Jesosy, tia Jesosy anjakao, tia Jesosy ampiasao, tia Jesosy manaiky a Jesosy satria tany manga volavolainao fa ianao le mpanamboatra Jesosy, tia Jesosy, tia Jesosy raiso, raiso a Jesosy, raiso a Jesosy anjakao, anjakao a Jesosy, amasino a Jesosy, amasino a Jesosy, amasino fisana, amasino lelako, amasino foko, amasino a Jesosy fa ianao ny tompo sy mpamboatra fiainako, raiso a Jesosy, anjakao a Jesosy, ay ariwashika bakariwashika anjakao a Dado fanao, anjakao a Jesosy, haleluya, sotra Jesosy, midira ty anatiko Jesosy, manjaka ty anatiko Dado, manjaka ty anatiko Jesosy, anjakao Jesosy, anjakao a Dado, anjakao a Jesosy, anjakao ny fiainako Jesosy, anao ny hoaviko rehetra, anao ny momba rehetra, anao ny ankohonako, anao ny asako, anao Jesosy, anao ny asa rehetra zay ataoko, tsy atsony Jesosy, tsy za atsony venina fa ianao Jesosy Kristy to, haleluya. Fa afaka manokana an'ireo zay mbola tsy nandray anao koa Jesosy tompo sy mpamonjy ao fiainana, ka sio Jesosy ianao ikasika azy, ianao ikasika azy amin'izao resy fotoana izao, ka nolo tena ho anao Jesosy, anaraka anao izy, anompo anao izy manomboka izao amin'ny andro fiainana rehetra, sotra Jesosy, haleluya, amen, amen. Faranako ny fotoana, marana ny fotoana atsika, eny tompo malalo misaotra anao indrindra mifanatrenao teto, saotra Jesosy ny Andriamanitra Alpha Omega, ny Andriamanitra izao rehetra izao, saotra fa teto ianao niaraka aminay fiandohana, fiafarana, nampandresy anay, nampahery anay hery vaovao indray ny azonay Jesosy amin'ny androany ity, dia mametraka ny tontolon'ny andro zao diavinay indray Jesosy amin'izao maraina izao, hiaraka aminay ianao amin'ny asa mandara rehetra ataonay, izay rehetra tory arovanao, rakofanao amin'ny ranao Jesosy eo, ianao ray Jesosy Kristy tompony hiditra tsetra Jesosy eo, hiaro anay ka ny fahavalo tsy hita anay Jesosy amin'izao alina izao, andrakotra anay ny ranao Jesosy malalo tompo, rapitso maraina koa zay Jesosy eo, anao ny asa rehetra dia arovanao, ny asa ra-panahy, ny asa ranofo eo ambany fiarovanao mandrakariva, apetrako ampelantananao ny fotoana rariva Jesosy, ianao hiditra tiatra amin'ny programa rehetra, sotra Jesosy, haleluya, amen, amen. Tainy Jesosy daholo tsika, mbola anatin'ny fifadikanana tsika, tapitra lady ny fifadikanantsika sy ny fijorovam-belontsika, dia ho hitantsika indray ny programa ny fanahy masina manaraka, amen, na tainy tompo daholo.